Miala sy tombovavy anterina ny arabom-bampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada. Sorantsika ilanary noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka mahatonga antsika afaka miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'izany miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada izany. Ary ianao izay manaraka ny fandarana dia tena tolorana ny fisaorana lehibe tokoa satria tena hoe midika fitiavan-tanindrazana izany satria itony fandarana itony dia ahafahanao zany mampivelatra misy kokoa ny fomba fijery sy ny atao hoe ahafahana mivoy izay atao hoe mahasoa ny firenena satria dia ianao mihitsy no mena sehatra, ianao mihitsy no mena ny atao hoe fahalalahana eo amin'izay fahafahana manaraka ny fandarana izay. Io tsy misy hoe antery, io tsy misy hoe faneriterena satria ajaina tsara mihitsy ny hoe maolo-pirenena izany. Ajaina izay, areny tena zava-dehibe fa ny tena atao hoe ezahana ao anatin'ny fandarana tahaka an'itony dia ny hoe mba ho malagasy mahafantatra tsara ny fiainan'ny fireneny, mba hoe ho malagasy tena olo-pirenena tompon'andraikitra mihitsy. Ary izay moa zany no tena atao hoe voiziny eo anivon'ny FFKM amin'izao fotoan'izao izay anio moa zany no mboan'ny atao hoe fiaonam-be izay ny FFKM no mikarakara azy ery Andorany fotsy ery dia tena hoe miantso malagasy mihitsy zany mba olo-pirenena vanina sy tompon'andraikitra goavana be zany. Ka dia isaorana ianao zany manaraka n'ity fandarana teknisianina tsy azontsika adinoana mihitsy satria na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny Radio Mada na ny miparitaka manerana ny nosy dia tena manana andraikitra lehibe eo amin'izay resaka teknika izay satria namana teknisiana io zany no mamandreny olana ireny mandray ny olana avy any aminareo ny fitarainana maro isan-karazany amin'izay resaka teknika izay mikasoasoka ny radio anay misy ohatra manindry ety aminay ohatra hoe fahatry 67 iny zao mahenona fitarainana hoe ny MBS misy manindry dia any amin'ny faritra hafa mbola eto Antananarivo zany ny any amin'ny faritra ihany koa zany dia hainona fitarainana maro samihafa ka ny voavahan'ny teknisianina aty amin'ny MBS ny Radio Mada sy ny ekipa rehetrarehetra dia tena hoe miezahana ny amahana azy satria ianareo no tena hoe andrianina ao anatin' izany rehetrarehetra zany fa misy ihany koa lafiny teknika tsy miakina mihitsy aty amin'ny MBS ny Radio Mada aty fa zavatra hafa mihitsy ary eo atsinjo eny ihany koa raha ny fandiniana misy ny migafy izay misy migafy satria dia noho ny tsy fahatatesana demokrasia ny mahatonga an'izay ary reny le migafigafy ireny dia efa mampiseho fahalemena ireny zany ka itsika moa zany tsy miditra lalina amin'izay fa azy ny azy fa io tsy maintsy mandevona io na ahoana ary tsika tsy maintsy miroso hatrany zany satria ty fireneny ty tsy azo jerena fotsiny amin'izao mba tsy hananatsiny amin'ireo taranaka rehefa ny ariana any ka andeha antany amin'izay ny taranaka hoe fa inona ny nataonareo tamin'ny taona 2024 naninona ny tsy nandray andraikitra manoloana ny zavatra tsy nety tamin'izany taona 2024 zany tsy afaka mijerijery fotsiny ary dia izay no mahazava-dehibe antony fionana izay karakarai ny FFKM itony. Misy moa tsy tonga mihitsy tsy hoe tsy nahazo fanasana fa nahazo nefa dia ray aman-dreny no miantso misy ny tsy tonga mihitsy dia tsy dia taitra amin'izany fa ny tonga dia tonga foana dia io anjaran'ny vahoaka no mandinika tsara aloha manoloana an'izany mbola tsy misy resaka hoe tena inona ny votoatiny eo fa le fihetsika fotsiny dia efa ahafantarana hoe ohatr'izao zany ny toe-tsain'ny atsy ohatr'izao ny fomba fisainan'ny aroa
teny vahoaka malagasy ny olo-pirenena no mitsara malonana zany rehetrarehetra izany. Ny FFKM matopoko tsy ndeha hoe tsy manakatao ka andehanao antony fionana itony, tena manakatao tokoa ary itony ara ny tena hoe raharam-pirenena zany ny tena hoe nisany omena lanja lehibe mihitsy ny FFKM zany lehibe zany. Na iza iteny na iza iteny manana ny toerany lehibe eto amin'ny firenena izany antsoina hoe FFKM izany. Aloha dia tsorona mihitsy fa misy ny tsy faly amin'ny hoe ny fihetsiky ny FFKM manoloana ny tontolo-pifidianana hoe maninona miditra lalina amin'izany ny fiangonana. Misy fiangonana hafany tsy ao anatin'ny FFKM tsy mba midikiditra amin'ny resaka politika dia tsorona eto diso be zany satria le dikan'le politika mihitsy no tsy fantatry ny sasany. Politika dia hoe fanatsarana fikatsahana hatrany hatrany ny mahasoa ny sosiete, ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiainam-bahoaka. Zany ny atao hoe politika zany, ka ny sasany rehefa tsy metimety amin'ny atao hoe heritrerina na hoe manohitohana an'ilay saosy, ilay finanana, ilay tompontsoa dia lazainy fa hoe tsy mety daholo. Ary raha hoe ny FFKM zany tsy voatam'izao akory izy no hoe tena miditra amin'ny raharam-pirenena ary tena andraikany tokoa izany. Tsy afaka jerena fotsiny amin'izao ity firenena ity. Ka zay le izy, ka io zany ho hita hoe iza ny tonga ao andorany fotsy ao, iza no tsy tonga. Tamin'ny farany teo zao nampiantso ny FFKM dia ny teo anivony ny fitondrana tsy tonga. Izy moa zany manana an'izay fanazavana hoentiny ihany. Fa manoloana zany rehetrarehetra zany dia ny olo-pirenena no mandinika. Ny fihetsiky ny tsirairay, ny fihetsiky ny atoko politika, ny fihetsiky ny fikambanana maro samihafa manoloana izao tontolo-pifidianana izao dia mila arahana akaiky dia akaiky hoe inona ny dikan'le fihetsika. Raha tsy tonga izy mampiantso ny FFKM, raha tsy tonga izy inona ny dikan'izay. Io anie na resaka fahalalam-pomba fotsiny ary dia fa hitsarahan'ny olona anao mbola tsisy resaka fifidianana zany, fa ty amin'ny fotoana alohan'ny fifidianana, ty mbola fikarakarana dia efa milaza tsy anontaniana amin'ny ao anatiny sy amin'izay fomba fisainany ny sasany. Na dia atao hoe ny tsirairay mihitsy izay misehatra ao anatin'ilay tontolo-pifidianana zany. Misy ny teknisianina, misy ny tontolo fitsarana, misy ny société civile, misy ny mpitondra fanjakana. Raha amin'ny lafin'ny politika misy ny mpanohatra, inona ihany koa, misy ny fiangonana, samy manana ny sehatra misy avy, misy ny fikambanana maro samihafa, misy ny sehatra iraisam-pirenena. Zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ilay tontolo-pifidianana amin'ny fikarakarana avokoa. Iza manao inona? Inona no ataon'iza? Inona ny voizin'ny ato? Inona ny voizin'ny ato? Manadio tena fotsiny ve? Manatsaratsara tena fotsiny ve? Manao tsikera ve? Ary tsikera inona? Tsikera mitombona, mikatsaka ny mahasoa ve? Sa tsikera tena tsy fitiavana fotsiny zao? Zany mipetraka daholo zany fanamariana zany, fanontaniana zany, fanamarina ary mila valina. Ny tsirairay no mamaly an'izay. Fa zao aloha, raha ohatra ka manao tohivakana, manao sesilany ny fitsikerana, le tsikera amin'io mbola misy dozidoziny kely, ao ny somary maivamaivana, ao ny atonotony le tsikera, ao ny tena masika. Fa na ambanimbany io na atonotony io na masika ny tsikera dia tsotra ny tokony ho izy. Ny tokony ho izy dia zao, zay antefan'ilay tsikera dia mila mahay miaino, mila mahay mamakafaka tsara. Tsy hoe rehefa misy ny tsikera dia hoe tsy fitiavana ny dikan'izay. Tsy hoe rehefa misy ny fanakanana amin'ny endriny isan-karazany io dia hoe
tena fankalan'olona ny dika an'izay mialohan'ny zay hoe fanamarian'zay hoe tena makahala ohatran'izao sy ohatran'izao enoy aloha ilay atsika reto ambonin'ny tany tompoky tsy misy anjely fa samy manana ny fahalemeny daholo ary raha miresaka tsika hoe FFKM teneniny FFKM foana hoe nitovizan'ny olombelona dia samy mpanota daholo ny olombelona rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa tsy ao anatin'ny atokonay rehefa tsy manaraka ny foto-kevitra hijoroanay dia tsy izany olona ratsy zany resaka foto-kevitra io ahoana moa foto-kevitra no voatery hitovy ahoana moa ny olona zay tsy resy lahatra amin'ny politika no entiny eo anivon'ny fitondrana no terena hoe tsy maintsy hitovy hevitra amin'izany nefa ny fianferitrretana tsy zay ary le olona mahita ny tsy fetezan-javatra eto amin'ny firenena dia ahoana izy no terena fotsiny ahoana izy no terena nefa ianao milaza hoe firenena mandala ny demokrasia aza miteniteny an'izany rehefa tsy manome modely amin'izay hoe fanajana ny demokrasia izay ny fanajana ny mpanohatra mihitsy no tokony voalondarana raha ohatra ianao ka miteniteny hoe firenena demokraty i Madagasikara sakatsakananao ny mpanohatra andefasanao bomba lacrymogène sy ny sisa nefa rehefa tonga eto amin'ny vahiny mahazo escorte amin'ny tanatanany mikisakisaka daholo ny malagasy eto Antananarivo amin'ny Jeux des Îles délégation avy any ivelany mahazo motara manokatra lalana fa filoham-pirenena teo aloha izay mandeha eto amin'ny taniny eto amin'ny firenena mandeha amin'ny arabe sakanana tsy manana akory mpisava lalana fa ny délégation avy any ivelany anao Jeux des Îles mahazo mpisava lalana krikrikrikry maneno ny mpisava lalana ny sifflet ny ampitany filamenana miatakata fa mandalo ny vahiny fa ny ancien président Madagasikara zay tena hoe manana sata manokana tsy mba ohatra zany sakanana rika anaovana an'izao atso zay zao ary io tsy ny président Makaravalmana no tratran'izay ny président Hery koa tratran'izay koa sakoroka be ancien président filohan'ny malagasy rehefa vahiny dia hay tsara mikarakaraza zany tsy midika hoe tsy mety ny hoe resaka hoe fikarakarana ny vahiny tsisy ny tenen'izany mihitsy fa le fampitahana fotsiny ny zavatra misy dia zao rehefa ny vahiny zany ny tonga eto amin'ny tanitsika dia ain'ilay mpitondra fanjakana tsara ny mikarakara miaingatra any amin'ny diovy esorony sortira miaingatra any amin'ny tena ataovy tsara ny aiza daholo ny lalana andalovan'le vahiny diovy daholo ataovy tsara ny fandaminana isan-karazany aza asiana embouteillage mihitsy zao satria vahiny ny resaka eo tonga teto Drogba efa nitenenina teto hoadray fikarakarana ohatran'inona sécurité atao an'izao fa nga tsy mamendrika an'izany ny gasy mipiraitan-drazana aminao tsy mba mendrika an'izany ve satria rehefa misy zahatra ohatr'izao mantsy dia mitazana ny olona ndry reno ny vahiny zany fa tena misosasosa mihitsy eto amin'ny arabe Antananarivo misakisa daholo misakisa dia misaka ny mponina Antananarivo zay manana fiara misaka makasisiny andalovan'ny reo vahiny zany tsy maninona zany satria fanajany zany ao anatin'ny fepetra izany arovana tsara mihitsy ao anatin'ny fiarovana koa zany eo ny hoe famonjena ny fotoana fa eo ihany koa ny fiarovana an'ireny vahiny reny mipetrapetraka daholo zany zao ny kipitsopitsony rehetrarehetra ary reny délégation reny tonga eto tandremo reny délégation reny tonga eto dia mametraka ihany koa izy hoe zao ny fenitra io mantsy misy an'le hoe ary fenitra rehefa tsy mahay ary fenitra aza mitetateta miditra amin'ny resaka ary fenitra indrindrindrindra amin'ny resaka hoe misy firenena hafa tonga eto na fifaninanana eo amin'ny fanatanjahanteny io na fivoriana iraisam-pirenena io dia tsy maintsy mipetraka daholo ninonity ny kipitsopitsony rehetrarehetra zany mba hahafahany ireo vahiny zany miaina tsara manantanteraka tsara mission
ampanaovina azy na mpanao fanatanjahantena io na mpivory tonga ao amin'ilay a firenena ka raha misy vahiny zany eto Madagasikara de tsy maintsy misy ny fikarakarana isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa fa ireo vahin'ireo raha mieno ny vaovao ianao ireo vahiny satria le mpanao GDG ne tsy atleta fotsiny misy arbitre ao misy délégation ao misy dokotera ao sy ny sisa zany no mitambatra hoe vahiny de mahita nisy zao asy reny na Mauritiana reny sa inona sa Réunion sa inona ery amin'le zordira mihitsy izy makasary satria zao mantsy ohatra hoe Maurice fotsiny zany voadonany eny ampipon'ny Mauritiana tamin'ny fitenenan'ny mpitondra teto Madagasikara hoe any itsika amin'ity itsika mandray GDG ataotsika foadisy noho ny tany Maurice misy sous-entendu zany ohatrany hoe raha ohatra tentsika hoe manambany nefa zay mihitsy ny dikan'izy de hoe raha nanao Mauritiana tamin'ny 2019 nandray ny GDG ny tsika ataotsika foadisy an'iny dikan'izay zany de hoe ny anareo Mauritiana aloha zany ary fa izay tena manamaizy anay zay sy ny sisa sy ny sisa raha miresaka diplomasia zany amin'ny resaka langazy diplomatika ho an'ny mahay antanio mpianatry ny any amin'ny enamma satria misy sapam-pampianarana momba ny diplomasia de misy dikany daholo ny fitenenana rehetrarehetra misy dikany daholy misy ambarany daholy misy heviny daholo le izy zany resaka diplomasia zany ka raha mitena ataotsika foadisy noho ny tany Maurice dikan'izay zany de hoe marina aloha hoe atao hoe fanamby zany tsisy marasy en'izay fa ho hitan'ny olona eo radio zao Mauritiana ho hitanay eo ary zany hoe atao foadisy zany inona foadisy ny fahavoazana ny loto moa zany tsy lazaina ntsony ary ny faty olona na olona ray fotsiny ara ny nodimandro teo fa tsy izy zany président Marc Ravalomanana an'izay moa miteny foana hoe tsy misy mahavidy ain'olona tadidinay tsara mihitsy tamin'ny tokana an'io bypass io arabe mikodana amin'ny bypass io zay mampifandray ny RN2 sy ny RN7 fa matsimbola avy amin'ny japonais io ary fa matsimbola non remboursable tsy averina zany mbola fahaizany mpitondra tamin'izany daholo ianao ty téléphérique mbola nitarana koa mbola mandohany io fa ny bypass zay samy mandeha daholo non remboursable avy amin'ny japonais mazava tsara zany zany tokony ho fantatsika fa rehefa nitokanana io de faalery zany rehetra hoe arabe mikodana sy ny sisa rehefa notokanana io de zao ny tenen'ny président Marc Ravalomanana tamin'izany ao ny arsiva io ny lalana mitondra fampandrosoana izy io saingy zao tsy misy mahavidy ain'olombelona fa tandremo mila fitandremana zany ny teny ray aman-dreny zany fa firy moa zay ny accident teo ny anjaran'ny ray aman-dreny no miteny ohatra ny zanaka ao an-trano io misy ny manaraka misy ny mafisofina de le mahasofina tsy maintsy metraika aminy foana ny zavatra tsy enony sy ny anatra ka raha ity fitondram-panjakany ity zany efa be dehibe ny anatra efa natao ary fitenenana foana hoe mbo mahaiza mandray lesona zany foana mbo mahaiza mandray lesona fa lesona firy zay efa teto zay lesona firy raha ikanja mamasina io fotsiny zao efa tsy fomba moa ty le hoe manisa faty olon'ity tsy fomba zany fa zao fotsiny hoe efa nisy ainana foy ty zany zao hoe fanokafana GDG de misy ainana foy de misokatra amin'ny fanadiadiana zay foana tamin'in'le matsany Bare Sénégal nisy ainana foy nisy 9 jona misy de azagaga tsika raha misy miteny hoe tena ohatrany lasa sorona mihitsy ane izy zany satria voahitsakitsaka misy asina malagasy voahitsakitsaka ao samy manany fomba fijeriny ny olona arakaraka ny toerana misy azy
ho an'ny mpandinika fotsin'izao dia hoe mal organise, ho an'ny mpandala ny atao hoe mahamalagasy dia hoe ratsy tsodrano ka tsy mahagaga raha ohatra ka mitranga toejavatra ohatran'ireny, ary misy raha latsaka, misy aina fohy, misy asina mahamalagasy tsy rarahiana voaitsakitsaka, dia misy toejavatra tahaka an'izany azo mena tsy ny olona raha ohatr'izany ny fanokeviny satria arakaraky ny toerana misy azy io. Fa tenenina foana hoe mila mandray lesona ary ny olona ny manampy ireny fanamariany ireny, ireny tsikera ireny dia manampy ireny ho an'ny izay manana andraikitra eto amin'ity fireneny ity. Fa raha nahay ny aino sy nanana fanetretena tsoatran'izao, azo natao ane na misy ara-mivongivon-do dia azo natao ny nanatona ny président Marc Ravalomanana, satria tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana no nandraisa Madagasikara farany Jeux des Îles tamin'ny 7 sy 4 arivo. Afaka natao zany mba maka hevitra, tsy hoe tsy fahaizana na hoe midika fahambaniana, tsy zay. Fa raha tena hoe manana hoe olona manana toe-tsaina tena hoe mivelatra, mahitsy, hoe tsara saina hoy isika, tsy misy antony mihitsy tsy nanatonana ny président Marc Ravalomanana nanontariana ahoana ny fomba natao tamin'izany 7 sy 4 arivo zany. Marina tsy mitovy na nisan'ny olona raha tsy mitovy fa hoe ahoana ny fomba natao tamin'izany 7 sy 4 arivo zany tamin'ny fandraisana ny atleta sy ny vahiny, ahoana ny resaka hotellerie, ahoana ny resaka transport, ahoana ny resaka médical, ahoana ny resaka sakafo hébergement sinsia izay kipitsopitsony ao anatin'izany fandraisan'izany, nanahoana daholo, ahoana ny resaka resaka protocole, resaka sécurité, ahoana daholo ny momba an'izany. Dia ianao zany raha manana fanetretena amin'izay dia mahazo ianao zany atao hoe mahazo fahalalana momba n'ilay fikarakarana. Dia anjaranao zany raha hoe misy hatsaraina dia anjaranao manatsara, misy ampiana sy ohatran'izay. Fa ny ampipo be dehibe, fa ny action, ilay fahaizana tena manantanteraka an'ilay izy tena tsy ao, satria maimaika fotsiny. Dia médecin après la mort foana neto amin'ity Madagasikara ity. Fangahy ny ain'ilay zaza maty tao nga iverina intsony, tsy hoe mamofotamandry, tsy mamendrifendry mihitsy, fa tena ty amin'ilay organisation mihitsiny. Rehefa zavatra tsy hay tompoko, aza maimaika manao an'ilay izy. Tena amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy zany. Rehefa zavatra tsy hay sy rehefa zavatra tsy vo, aza maimaika hanao an'izy. Fisehosehoana be dehibe mihitsy fisehoseho ny olona ne mandinika, fa fisehoana etsy, fa tsy mitondry ninona mihitsy n'ilay fisehosehoana fa fahavoazana. Le hoe tsy mitondry ninona, tsy hoe zavatra tsara no fa fahavoazana no entiny, ary le vokatra ilay tsy fahaizana sy tsy fahaizana ny fe an'ilay raharaha dia ny vahoaka malagasy no mibaby ny fahafambaraka ao anatin'ilay izy. Dia ohatr'izany mihitsy ny raharaham-pirenena. Dia mitatra ary le fanamariana. Ahoana moa zany ny tena atokisana 100% nyity fikarakarana fifidianana ity, nefa fikarakarana Jeux des Îles raha tsy mandeha amin'izay laoniny, fikarakarana baka tsy nandeha amin'izay laoniny, reny ny arahana hita reny. Dia ahoana no ahafahana tena hoe mino zany hoe tena andeha amin'ny tena araka ny tokony izy ny resam-pifidianana. Any amin'ny resa-bola dia efa tsy mazava. Ohatrinona zao nefa lanin'ny seny hatreto hatramin'ny anio 7 Aogositra, ohatrinona ka misy malala an'izany. Fa matoane mandeha daholo ny kimenimenina isan-karazany, tsy hoe faratsitsaina,
mandeha ny tsikera, mandeha ny aia isan-karazany, tsy hoe tsy firaharahiana na hoe tena hoe fititehitsikera, fa misy zahatra hitan'ny olona ao, misy zahatra hitany ao, ary ny fietsika izay miseho no manamarina an'izany sy le zavatra miseho. Zay de zilona tsy hainao no mikarakara anazy. Na inona misokatra ny fanadiadiana. De zay de hoe misy zany aloha zany hoe efa atao hoe zavatra fitohizana zany, hoe raha misy zavatra mitranga de hoe misy fanadiadiana. Tsisy mandahan'izany anie. Fa le zavatra azony sorohana zay no tena hoe itsikeran'ny olona an'ity resaka zay de zilanyity, zavatra azony sorohana. Na inona tenena azony sorohana. Mbola mandeha daholo ny fitenenana tamin'iny zoma iny ny après-midi hoe gratos io. Ka raha hitenana hoe gratos, le hoe gratos zany hoe tsy misy fandoavam-bola fa miditra ao. Malalaka ny fidirinao zany tsy misy fandoavam-bola. Ka ny olona maheno an'izany fety io ko. Ndao. Eo amin'izay. Zavatra efa nisany fety isan-karazany. Teny an-tany aloha zany. De tsy mbo mahay mandray lesona ve? Ka izay le hoe mahay mandray lesona sa tsy maintsy mahay mandray lesona zany, fitenenana fotsiny le hoe tokony mandray lesona, na fiainam-pirenena ary. Fa mbola nitranga ireny toe-javatra ireny. Mbola nitranga. Ary le izy ny tena manahirana an'le izy efa nitranga zany le faty olona nisy ainana fohy ny ary mbola mandindy ihany. Mbola mandihy. Azo atao tsara, efa niresahana lavabe teto. Azo atao tsara tamin'ireny fotoana reny fanomboana tamin'ny zoma iny hoe efa eno zany hoe misy faty olona atsy, misy ainana fohy atsy, de mba misy fiovana kely zany ny fietsika izay atao. Fa zao reny rehetrarehetra reny de vao maika mampisokatra amin'ny mason'ny malagasy. Reny toe-javatra reny na resaka nisy nainana fohy tamin'ny fanokafana ny G2 na ny fikarakarana ny baccalauréat zay matoa nisy ny foity de nisy tandrevaka tao, na ny problema ny eny amin'ny fampianarana ambony, ny eny amin'ny université zay mitatra toy ny sima misioka. Zao mpianatra amin'ny université amin'ny fianaratsoa mitabataba koa, de efa manangasanga hoe ity raharaha ty ve zany ho tonga hatrany amin'ny taona fotsy, année blanche. Dia ahoana ny fahavoazana teraka zany année blanche zany? Tsapan'le mpitondra ve zany? Sa hoe efa ho tapitra ny fitaom-piasanay zay mbola manana programa be dia be fa satria efa nisy ny teny zany hoe mbola mila mandat efatra amin'ny ahoana? Nisy ny teny zany tao mpanohana ny amin'ny fianakaviam-ben'ny mpitondra fanjakana zany amin'le régime hoe mila mandat efatra sisa. Zany ny fomba famaly, zany ny fomba fiteny. Ka mipotra ny problema etsery, niato tsy voavaha, niato tsy voavaha, de misy faty olona ndray atsy de isokatra amin'ny fanadiadiana. Ny fikarakarana G2 zany zay mikarakarana io tsisy afaka miala bala, tsy hoe ndeha hanilika hoe ianina. Ohatra fotsiny raha resaka fidirana homamasina zany anie zavatra lehibe ohatran'ireny afaka natao ohatra asa tonga de hoe ohatra misokatra amin'ny valy maraina de efa misokatra ny vavahady, ary fidiranao dia manao valala manjoy ohatran'ireny milahatra biesy milahibary reny, ohatra milahatra tosika fameny reny, valala manjoy miditra. Zany raha mbola misy rahantely mbola savaina. Ny resaka hoe sécurité zany zao tamin'ireny de tena tsy hita hoe satria le olona tonga de ndray gorodana. De ahoana moa zany zao ny fisavana amin'ireny? Raha misy tena hoe mitondra zavatra tsy mety ao de ahoana? Aiza ny fanaraha-maso?
nefa ianao rehefa iambona mivavady magro beoririka hoe ho avy eo ny zao avy eo ny tim amfiry dia mipetrapetraka daholo alaina daholo ty sarytany beoririka sy manodidina tranonalakely sorany ty hoe ato a misy élément ato a mpitandro filaminana atao azao ohatra azao ohatra azao any ampandehanany zavatra nisy zany ka le malagasy zany mahita an'ireny de tena mipetrapetraka mihitsy ny service d'ordre ny organisation inonako tonga le GDSIL tonga ny vahiny reny ny zavatra nitranga nisy narary-kibo de misy fitarainana foana tany amin'ny taekwondo tany koa zao nisy resabe de ahoana zany reny de ahoana zany ianao nefa mizesta hoe atao foadisy no ny tany amorisy afa baraka ny malagasy efa nanotaninane ny filoham-pirenena no atany avoloha hoe sao de mba afa baraka amin'ity tsisy en'izany afa baraka zany fa minoza zao fa mety io tena milay io sy ny sisa zao ny zavatra mitranga fa nga moramora ny manarina an'io nga moramora ny manarina an'io amin'ny eo imasina zao tontolo zao nany indrindrandrindra ny aty Afrika Ndramasina Indiana ne aty amin'ny faritra atsinanana faritra atsinanana aty amin'ny Afrika zany de ty moa zany hoe resaka hoe lalaon'ny nosy fa tsika koa efa nandray an'izany lalaon'ny francophonie zany ara tena midadasika be fa nga nisy faty olona tamin'ny lalaon'ny francophonie ty mbola tiana mihitsy nanao an'lira fanefa tamin'izay tsisy an'izany faty olona zany fa itya tonga hatrany amin'ny hoe aina afoy etoan'ny fitondrana zao misy an'le tsy hoe mamofotamandro fa milaza ny zava-misy misy an'le nodimandry de lany evangaindrano no entina tena sahirana ny fianakaviana sahirana ny tsabona atsy mbola mandeha daholo koa ny fitsabona vokatry ny itsakitsaka moa zany ny sasany ny any amin'ny loha io moa tena voa any amin'ny tsy maintsy arana maso ny any amin'ny loha aza vohitsaka ny any amin'ny tratra sy ny sasany tapaka raharaha be mihitsy tena raharaha inona daholo ny natonga an'izany dia noeraoera ny lehibe indrindra dedadedaka ny lehibe indrindra zany mahatonga an'izany le rehetrarehetra zany tena misy moa zany ny teny hoe raha ny président Makaravalomanana ny teo tsy nitrango zao misy marary endondray maheno an'izany hoe nenareo koa zany foana ndraindray ane mba misy zavatra tsy mety ohatra an'izany reny ara misy fionana goavana be any an-dafy mba misy any raindray ny fahavoazana trangan-javatra sisia zay le fialana bala tsika ane mbola tsy nandray mondial ane tsika fa matapitrisana ene ny olona any ivelan'le firenena mandray ny coupe du monde ny tonga ao anatin'le firenena amatapitrisany ny anao anarivony de io kianjany io hoe kianjany bary aho fa io mbola mila jerena manokana mihitsy io hoan'ny zay mpitondra ny rinany fa mila jerena io fa zany mahamasina zany manany ny asiny zany fa tsy hoe rehefa hoe te hanovy ianao de ovaovana fotsiny sady ianao tsy mahita tara tsy hainao le dikany zavatra rehetra misy dikany daholo ity zavatra rehetrarehetra ity na ny anara-tanàna tompoko na zavatra eo nanaovan'ny tany aloha azy misy dikany daholo ary Antananarivo raha nyresaka hoe plan d'urbanisme spécial mihitsy ty Antananarivo ty raha ny tokony ho izy tsy raha ny tokony izy fa zay satria le Antananarivo tsy hafahafa be ny olona zany ny revora tonga de plat be fa Antananarivo misy toerana avo de misy iva de misy tambary de manahirana Antananarivo teneninao hoe tanàn-dehibe ohatran'ny tsy tanàn-dehibe satria zany hoe tena statut an'izany tanàn-dehibe zany raha jerena maso fotsiny amin'izao tsy misy omby mandehandeha zany
aiza anao nahita omby any New York raha ngatia, aiza anao nahita kisoa mandehandeha any Londres, tsisy an'izany. Fa eto Antananarivo misy. Any Paris anao tsy misy an'izany trano miorina eo ambony lakan-drano zany. Ka zany mbola zavatra be dia be. Ary variana ny vahiny rehefa tonga eto. Indrindrindrindra mitony fionana, tonga tsy hita hoe fionana iraisam-pirenena, tsy fivoriana zany ty fa hoe fifaninanana eo amin'ny tanora ty amin'ny Ramasina Indiana. Variana satria tamin'ireo délégationna ireo mbola tsy nisy, tsy teto Madagasikara mihitsy hatramin'izay niainany, ary tsy teto Antananarivo. Misy amin'ireo. Zay vao nahita an'izany Antananarivo zany fa hoe oay tena zao ve na ny eo amin'ny lalàna fifamoivoizana fotsiny ara dia tena higagan'ny olona. Eto Antananarivo anga misy feu tricolore, tsy misy eto, nefa zany ianarana any amin'ny auto-école, tsisy. Nefa ianao miteny hoe manara-penitra zao hoe sy ny sisy e. Dia hitendray sasany anka efa hatramin'izay anie tsy nisy zany e. Anka zany ao anatin'ny lalàna ny fifamoivoizana. Ka raha ohatra zany ampiantso ny FFKM anio, manomboka anio satria mbola hitoram-pitso, raha afaka pitso izy io zava-dehibe zay. Zava-dehibe zay. Nisy ny fanaovantsy ny le hoe charte, le farany teo, zava-dehibe reny. Na hoe nahoana aloha, zavatra misy lanjany daholo zany ny zavatra rehetra. Atao mba hanatsarana satria hoe tsy te hanan-dratsika, atao daholo anie zay fomba rehetra zany mba hanatsarana n'ilay hoe izora le fifidianana araka ny tokony izy. Fa rehefa dinianao dia ity le fanontaniana ary amin'n'itirantsika azy satria misy namana tonga eto zany raisitsika afaka minitra vitsy avy eo amin'ny hetsika pro Ravalomanina zareo ity le fanontaniana. Le fitondrana ve tena vonona anao fifidianana sa ohatran'ny fihetsika ivelany fotsiny hatramin'izay. Na ny taratasy ara ho an'ny ilain'ny mpilatsaka hofidiana tsy hita hoe ahoana. Aka mbola tsy fantatra ny ato, tsy fantatra ny ery, inona dia le mpilatsaka hofidiana lasa misalasala. Zay aloha andatsaka kandidatira fa le vola ohatra mbola tsy alova, ohatra mbola tsy fantatra hoe ahoana no toyany ao indray sasa milaza zay tena misy manosika mihitsy hoe milatsa fa ohatra mbola tsy fantatra ihany le izy. Firy andro, firy volana vitsy mialohan'ny premier tour dia zany ny zavatra misy. Miaya ny olona, miaya no ny tsy fifehezana ilay resaka tontolo-pifidianana. Tolo-tanana zany eo ataon'ny FFKM io, tolo-tanana, fanampiny io. Fa ny sasany ireo mieritreritra hoe ny fiangonana koa midikiditra amin'ny tsy tokony hidirana, diso be zany, tsy maintsy miditra, tsy hoe mpitondra tenin'ny FFKM akory, fa tsy maintsy miditra ny FFKM satria zany mihitsy no andraikiny. Eny ary horaisitsika ny eo anivon'ny hetsika pro Ravalomanana moa zany Mano Ramarson, efa tety any izy indray-pandeha zay fa verina indray moa zany satria mivoatra ny raharaham-pirenena hiatrika fifidianana miaraba ny Mano Ramarson ary avy eo amin'ny hetsika pro Ravalomanana tonga indray eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radamada. Ya dia faly miaraba anao namanarina eto amin'ny miara-manonja. Makasitraka ihany koa ny MPS zay nanasana indray amin'izao fandaharana miara-manonja zao. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra na eo amin'ny MPS radio na ny MPS télé na ihany koa ny radio matin, ary mamela ianao namanarina amin'izao ataontsika hoe andro manjombana eto amin'ny tantsy ny firenena zao mba aneo fiara-miory ho andreo namantsika malagasy avatsika mpiray vodirindrina amintsika maty tamin'ny nanomboka tamin'ireny hetsika potra tao amin'ny fanokafana ny lalao nosy 2024 tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireny. Dia mamerina izahay ny fiara-miory amin'ny fianakaviana iray manontolo makahery indrindra. Andriamanitra tompon'ny fampahirezana ny apitraka anareo satria fantatra hoe tsy mora zany mamoy havana, mamoy namana, indrindrandrindra mamoy zanaka zany. Ka dia mirary indrindra ny fiononana feno ary makahery. Soratra tokoa.
Ny tsy salama mbola maro reny miatrika fitsaboana dia makaheren'izy zay moa ny malagasy atsika dia mitondra ny fampaherezana zany eo anivon'ny HPR zava-dehibe zay satria itsika ray ihany eto amin'ity firenety amin'ny malagasy izany. Miazakazaka ny raharam-pirenena Andriamato Manora Marson avy eo amin'ny HPR hiatrika fifidianana zay reo zany zao no tena hoe goavana be kiondalana tsy andalovan'ny Madagasikara io zany ahoana ny HPR atreto manoloana n'izay raharaha zay aloha. Ny HPR dia efa ela no vonina ary ny HPR mafikambanana mahaleo tena azy moa zany dia ny safidiny anohana ny candidat Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity, zay moa mahatonga azy hoe hetsika pro Ravalomanana. Fantaninao dia hoe manahoana ny HPR amin'izany izay efa tany amin'ny volana novambra hoy izahay teo nefa nihetsika ary hatramin'izao dia mbola mihetsika mitetia ny Madagasikara ray manontolo arak'izay azony atao any amin'izay tratranay manentana ny olona ny amin'ny voalohany hoe mila mailo tsika rehetra amin'izao fifidianana izao satria ny ratsy tsy kely lalana. Zany hoe zany fahamailony zany tsy hoe miteny fotsiny hoe mila mailo fa zany fahamailony zany dia mivadika hetsika mihitsiny sur terrain, tonga dia asa zany fa tsy kabaro zany fitenenana ka ireo namana HPR rehetra efa ela izay no nidina teny an-kianja nanentana ny olona voalohany indrindra hoe mila mirotsaka anaty resam-pifidianana, nanentana ny olona hoe mila mandeha mifidy tsika rehetra fa akoatra ny mandeha mifidy dia mila miaro ny safidy ihany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Nidina ihany koa ny HPR nampahafantatra an'izany hoe candidat zany filoha Marc Ravalomanana satria ilaina ny mampahafantatra an'izany amin'ny olona. Hatreto fampatsivana kely fotsiny dia hoe ny filoha Marc Ravalomanana zany zao no candidat nametraka voalohany candidature teo anivon'ny HCC, zany hoe marque zany fa ny filoha Marc Ravalomanana dia tena vonina tokoa hiatrika an'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Ny sasany moa zany mbola tsy fantatra hoe tena vonina ve sa mieritreritra miandrinina ve miaotraotra ao koa manantena nini amin'ireo candidat sasan'ireo misy mieritreritra hoe ny Ravalomanana ny tsy fantatro anazy ihany zay aloha anazy zay fa misy mieritreritra an'izay ngambany ve vao ametraka ny dossier de candidature any fa araka ny teniko farany tamina fandahanana anankiray moa teto anivon'ny MBS any koa dia hoe nizaniza candidat mirotsaka amin'ity fifidianana ity ny filoha Marc Ravalomanana dia mampiseho mandrakariva ny fahavononany hatramin'ny voalohany ary manentana foana ny hoe fifidianana ihany fifidianana hatrany ka izahay atao anivon'ny hetsika pro Ravalomanana ihany koa ao anatin'izany dia manohana tanteraka zato isan-jato an'izany candidat Marc Ravalomanana zany ary vonina metraka azy indray amerina azy indray eo amin'ny fitondrana ary tsy vitany amerina azy ihany io namanariana tsy ampy mantsiny hoe tsy tanjona mantsy ny fandresen'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana ity fa dingana hoy izany fitenenana ary rehefa tafapetraka eo izy dia mbola eo ihany koa ny hetsika pro Ravalomanana hiara hiasa aminy amin'izay andeha atao hoe anjara andraikitra tandrify mety azo tanterahana amin'izany asa fampandrosoana any Madagasikara zany. Ka nareo moa zany fikambanana iny zany fa misy ihany koa ny efa iarahan'ny rehetrarehetra satria misy ny olona tsy any anaty fikambanana fa misy izy any anaty atoko politika, misy indray sady tsy any anaty fikambanana ny tsy any anaty atoko politika tsy maintsy nitsonjovina daholo rehetrarehetra reny dia nasiana ny komita manohana Marc Ravalomanana na ny KMMR. Io zany le hoe miara-mirona misy any anaty fikambanana ohatra nareo, misy ny atoko politika, misy ny sady tsy atoko politika ny tsy any anaty fikambanana fa olona tsotra amin'izao dia efa misy ihany koa zany ny KMMR ahoana ny hoe tena firindrany zay zany sy le indrindrandrindra ny amin'ny terrain rehetrarehetra any mba tena fipetrapetraka azy tsara. Ya, sotranao amin'izay fanontaniana izay satria tsara fipetraka izay ary eto angamba inoko fa hitondra fanazavana indrindrandrindra ho an'ireo mpanaradia ny filoha Marc Ravalomanana aloha voalohany indrindra ny amin'ny hoe fisalasalana indraindray na hoe fa inona ary zany HPR, inona ary zany KMMR, fa ahoana ny tiako Madagasikara, aiza ny mahagroista, etsetsetsetra. Dia izao no entiko hanazavana azy. Ny filoha Marc Ravalomanana dia manana mpanohana maro izy
ary rahantsika malala ny atoko politika an'izany candidat Marc Ravalomanana zany dia ny atoko politika tiako Madagasikara. Azadiny nefa fa maro ny olona no ny andraikitra misy azy ohatra hoe mpiasam-panjakana izy, na mety ataontsika hoe mpitondra fivavahana izy ohatra, na mety no ny andraikitra fotsiny dia tsy afaka niditra atao anatin'izany atoko politika tiako Madagasikara zany, kanefa te hanohana ny filo Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana ity. Aiza reny olona reny andeha hitsofoka, aiza reny olona reny no handray ny andraikitra, dia misy ohatra tahaka anay ny fikambanana izay tsy atoko politika fa fikambanana ataontsika hoe tsotra mahaleo tena izay ivondrona reny olona reny ohatra ny hetsika pro Ravalomanana. Dia ao misy olona miaraka aminay ohatra juriste, misy olona miaraka aminay ohatra tompona orinasa ao anatin'ny fikambanana HPR. Misy koa nefa ny olona mety hoe tsy te hiditra ao anatin'ny fikambanana HPR izy, fa te hanohana ny filo Marc Ravalomanana fotsiny. Mety misy ohatra hoe fianakaviana izy anankiray, nisy zany tamin'ny 2024 fianakaviana ray no ny fitiavana ny filo Marc Ravalomanana dia ny vondrony izy nanao ny propaganda ny filo Marc Ravalomanana ohatra anankiray zay. Zany hoe ny KMMR zany dia plateforme anankiray, zay no entinay andrasana azy, mandrafitra na hoe mampitambatra ireo atoko politika ohatra hoe team tsy fantatra moa zany izy mbola atoko politika hafa mety hiaraka ao fa ho avy reny angamba tsy ho ela, ohatra hoe ny fikambanana maro samihafa ihany koa, ohatra hoe ny HPR ao anatin'izany, mety hoe ny macroiste efa naveriko teto foana zany, mety mbola misy ve zany hoe vote zany tsy fantatra zany ohatra sy ny maro hafa ihany koa. Dia ny KMMR zany aminay no mamondrona ireo président Marc Ravalomanana no iraisana. Ny président Marc Ravalomanana no izy. Zay le izy. Président Marc Ravalomanana no iraisana dia ao an-damosiny daholo na inona fa ao anatin'ilay resaka. Mety nisy olona aza ohatra na manarina be da be zany tany amin'ny côté ny fitondrana amin'izao izy tamin'izany fotoana fa efa tsapany hoe tena voafitaka tsika dia ho aisintsika zany reny olona reny tsy afaka hiditra mihitsy hoe anay anaty atoko politika, mety tsy araka aminay koa nefa izy ao anatin'ny HPR fa mety amorona vondrona hafa mihitsy hoe izahay atoko politika ny vadika satria teo amin'ny seza teo amin'ny seza mipetrahanao io mihitsy nefa nisy tonga teo amin'ny joro vavolombelona avy any amin'ny faritra hoe tena nandany vola makareny zay nampandaniana ny rajoelona tamin'ny 2018 fa tena nisokatra amin'ny masonay fa aty amin'ny anohana ny candidat Marc Ravalomanana. Dia reny olona reny no ao anatin'ny atao hoe KMMR. Any anaty KMMR. Zay no dia izao ny isariako ny saintsika rehetrarehetra. Andeha hianatra anisy tsika. Marina fa ilay filoham-pirenenantsika mety tsy mahay manisy satria raha olona ray alina lazaina fa 50,000 olona ndresana eto fa tsy vola. Vola ny ao an-dohany nefa ny isa no fa itsika hianatra anisa dia izao ny anaovako azy. Tsotsotra raisiko ohatr'izao le izy. Raisitsika ohatra hoe ny atoko tiako Madagasikara raisitsika hoe ray. Atoko politika matanjaka ary anisan'ny tena matanjaka zany eto Madagasikara mahatonga mbola tafajoro zany hatramin'izao. Fa raisitsika hoe izy. Efa misy ray zany manohana ny filo Marc Ravalomanana. Andeha atao hoe tonga ihany koa izahay atao anivon'ny HPR nanao 1 faharoa, zany hoe ekipa anankiray faharoa. Zany hoe 1+1 égale 2. Zany hoe ny tanjona zany ao anatin'ity rafitra KMMR ity dia hoe itsika rehetra mpanohana ny filo Marc Ravalomanana andao hiaraka hivondrona ao anatin'ny KMMR. Ninona mety hoe fandaminanao fa ny tanjona dia hoe ray ampiana ray be da be miaraka tsika miasa miaraka ozy ny filo Marc Ravalomanana dia miaraka mandresy ary zay ny tanjona amin'ity fifidianana filoham-pirenena telo. Eny ary mazava ny momba an'iny zany akoatran'izay moa nareo moa zany le manao arak'ilay anarany hoe hetsika ta misy vidéo inona ny andao alefa aloha ilay horonan-tsary dia amin'izay tsika afaka mijery hoe taizitsika inona ny tena tresana raha afaka namana fa rehefa angamba le horonan-tsary dia ianao no mitondra ny fanazavana satria misy meno radio dia misy tsy mahita le horonan-tsary dia menanao ny fitenenana alefantsika ary le horonan-tsary dia mitondra manoa zany manora maro zana ny fanazavana andoary vaoka raha voatsoaka na koatra amin'izay
raha vao tsy atao zany tamin'ny retandata zany dia mbola tena mbola dada ihany zany mbola dada ihany zany hatraminay satria zay very asa ny tanora tena mbola very asa ny tanora satria nahoana moa zany mbo be da be any afakapaka zay zany afakapaka dia ahoana moa tsisy asa nefa zay manao bola mbo asanay zay zany mbola hatramin'izao hitady ale asa marina zany zay na mbo hoe asa mbo ivelomanay tanora zany zany tena nanay satria hatramin'izay teo tamin'ny taloha zay moa zany dia ampiasa tamin'ny taloha hoe misy mpitondra teo aloha hoe mbola tsy navita hoe ty zay mbo mangataka hoe mbola zao nangamba manana orinasa ka mbo afaka tenenay azy zany ka satria zay mbo tanora ihany satria mbo afaka manehatra lizy hoe ahoana mihitsy moa zany hoe mbo mangataka zay nao zany ana mbo hoe ilan'ny tanora sy ny taden'ny tanora asa zany fa zany mangata anay dia ahoana ny resaka fivitanana mijoro ve nareo amin'ny alabato sa karazana tena tsy haiko za zany fa zay tamin'ny alabato teo zay tena betsaka mihitsy reny alabato tena teo tamin'ny fividanana tamin'ny fandroany mila satanana zay raha ihany ny tanjona raha mbola tatany eo loko dada ihany satria izy ny atokisako dada hatramin'izay mihitsy hatramin'izay mihitsy zara nalailo be mihitsy tamin'izy le tsy lahany iny tamin'izy le niongana iny zay tena anisany tena nalahelo tena le zokovako zay pareta-po aminay ara tena ataoko hoe raha iteny an'izany tena resaka marina zany na raha fo mahitsy na raha foto mihitsy izy tamin'ny dada le tamin'le izy le miala iny tamin'le nisy le alabato tamin'ny voalohany indrindrany tamin'ny voalohany indrindra hoe niongana ony dada hoe inona natonga azy niongana olona tsara tantana sady olona mahay mandritra tsara ny fiainam-pirenena na ty ambanivohitra na ty any andrenivohitra ve dia izy hoe dia tsy miongana zany izy ka mila miaro safiditsika sa tsy mila safiditsika hoe alabato koa zany tena rahatsika tena rahatsika mihitsy io rahatsika io hatra ty ambany ka hatrany ambony tsika tsy miala amin'io ya manomanina dada le olona ray mpianakaviana le ray le ray tanora very asa tany amin'ny commune Ambatomanga ny ambanivohitra be any zany nisy an'iny toeran'iny voalohany moa zany hitantsika amin'ireny orana tsara ireny na manarina fa na any amin'ny ambanivohitra lavitra any azy commune Ambatomanga zany any district Manjakandriana dia matadidy foana ny olona hoe afa ihany tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana ohatra ny tanora dia natsapa mihitsy hoe afa mihitsy zany hoe nisy asa ho an'ny tanora tamin'ny filoha Marc Ravalomanana zany natsapa ihany koa ny olona hoe fifidianana tamin'ny 2024 zay ny tantaran'ilay vidéo teo dia nisy ny alabato ary tsisy anaiky tsony zany ny olona amin'ity hoe mbola anaikinaiky foana zany alabato zany ary zay ny mahatonga le hoe inona ny asan'ny hetsika tsy taitaitra tsika ohatrany natoritory mandeha io ary nresaka be da be nandeha raha tamin'ireny namanarina dia zay le izy zay ary zay mihitsy le izy hoe tsika rehefa taty amin'ny farany vao samy nieritreritra daholo hoe dada ngeny lany tamin'iny fa noho ny alabato hoe eny ary fa mitindray mitoraka ity tsika tsy ampy fotsiny mahafantatra hoe misy ny mpangalabato fa tena mila mandray andraikitra mihitsy ny tsiraray ary zay nantony ataon'ny hetsika Pro Ravalomanana amin'ireny ataoko hoe dezaka moa reny toerana nandehanana ireny lavitra ireny any ambanivohitra tsisy goudron hitanareo teo fa lalatany fa hatrany ny hetsika Pro Ravalomanana dia miezaka mihitsy mampafantatra ny olona hoe mila mailo tsika amin'ity fifidianana ity ary hitanareo tamin'ny fanehoan-kevitry ny olona teo fa samy nafantatra daholo fa nisy ny alabato ary samy mailo ny olona amin'ity kanefa zao no mahatonga anay manentana indrindra ho atsika rehetra KMMR ataoko hoe KMMR zany satria ao anatin'ilay plateforme tsika rehetra na team na HPR na mety ho avy koa ny vondrona hafa zay mbola ho andrasantsika dia mila mailo tsika ary mila manamafy ny fanentanana ny olona rehetra indrindra any amin'ny lavitra andrina ilay tany efiantsika lavitra andrina rehetra any io tsy vitany efa namerina foana moa ny teo anivony atokotiky Madagasikara na ny filoha Marc Ravalomanana na ny SG ny atokotiky Madagasikara hoe tsy vitany atokoty marery io tsy vitany HPR sy ny atokoty marery ihany koa io fa mila tsika rehetrarehetra mihitsy zay mahatsiaro fa mila verina eo amin'ny fitondrana zany filoha Marc Ravalomanana zany handray ny andraikitra ary tsy miandro hoe tonga ny propagandy
tonga miaraka ny fanomboana Zay. miasa miaraka ny Fahombiazana. hoe miaraka Zay. miaraka Miaraka. iny no tena Zay. mot-clé iny Zay le le miaraka iny ary rehefa alain'ny sasany tahaka raha hoe aloha izy angala tahaka any rehefa fa zay le copie-coller fa hafa ihany ny hafa original ny original l'original io ne na ny io resaka mapy io ara ne programme président Marc Ravalomanana misy mangala tahaka Ka zay. fa tsy hitovy mihitsy amin'le tompony ny atodo nanao azy eny ary Ary io nge namana rina azonao taony mangala tahaka fa zao no azadiny hoe ny filoha Marc Ravalomanana matoa zany alain'ny olona tahaka aloha ny politikany de netiny politikany fa tsy mitovy ny mpangala tahaka sy ilay tena tompon'le politika ary ny sasany sy mangala tahaka fa mamotika nefa zahatra efa nataony teo a depotehany manana fahaizana manokana amin'ny mamotika mihitsy ary tsy mifotodrafitrasa sy ny rehetra ihany ny potika fa ny toe-tsaina ihany keo potika fanabeazana potika eny ary afatra andehan'ny fotoanatsika ny afatra dia mila mailotsika fa mailo tsy amin'ny resaka fotsiny fa mila action zany mila asa ny fahamailony zany a dia manentana ny voaka malagasy rehetra indrindra ny mpanohana ny filoha candidat Marc Ravalomanana rehetra sa miaraka ny fahombiazana nisy teny namana teto vahininao rina maly avy any ampania filohan'ny jeune team avy any ampania hoe raha tsy metimety aminao ny eo amin'ny team de midianao KMR raha tsy metimety aminao ny ato de midianao to fa hoe midira foana ao anatin'ny KMR na rehefa misy vondrona mety aminao fa ny zavatra ilaina de mila mivondrona aloha itsika rehetrarehetra amin'ny alalan'io KMR io ny afatra maromaro ihany ny afatra rina mamela ianao amin'ny labelatra kely an'ity boky ity azo atao fitopitiana ya fitiniko kely ty boky ity boky ity a dia 2,000 ny vidiny a afaka jifaina ao a Belera ao amin'ny birao ny KMR ao milaza mombamomba zany hoe filoha Marc Ravalomanana zany izy ity a fa ny zavatra tena nanaitra anato anatin'ity boky ity namana rina de zaraiko kely amin'ny tsika mpanaraka ny fandahana miara-monja de ny hoe olona naharesy ny fahantrana no afaka mandresy ny fahantrana ray aloha zay fa anisan'ny zavatra ray nanaitra natato de hoe ny finoana ho ny tenin'ny candidat Marc Ravalomanana de hoe ny finoana de fahatokena tanteraka an'Andriamanitra rehefa manaiky ka mino sy mahatoky de tsy matahotra ary rehefa tsy matahotra de sa ireo ny tsy maintsy miaraka hoy izy ny candidat Marc Ravalomanana mino aloha fa andresitsika fa tsy mahazo matahotra tsika ary mila satsika dia makahery ny vahoaka malagasy rehetra ny ankoatran'izay de hoe fanetanana tsika satria ny eo anivon'ny etsika pro Ravalomanana dia manana AG amin'ny asabotsy zao a ao amin'ny QG Belera ao amin'ny QG KMR amin'ny Sivoramarany de efa afaka mandray ny mpisehatra rehetra ny zavatra ataon'ny HPR moa tahaka ny mazatra dia manome sakafo-tsaina ary ny loha hetra amin'ity izay rahantsika mifanabe de ny hoe ady amin'ny alabato ahoana zany ady amin'ny alabato zany a andeha hijeritsika ireo birao-pifidianana rehetra zay azontsika atao azontsika jerena any amin'ireny tany heverina fahalavitra andriny ireny anamarina zany ny etsika pro Ravalomanana hoe ity birao-pifidianana ray lazany senifa misy ity tena misy tokoa ve sa mody misy indray zay le hoe etsika mila mihetsika tsika mitondra CIN zany hoe karapanondro sy saritapakaroa andro izay mbola maniry irosaka ihany koa anatin'izany fikambanana etsika pro Ravalomanana zany amin'ny asabotsy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina de makasitraka ny teto anivon'ny MPS nandray anay eny ary soratsika i Manora Marson zay avy eo anivon'ny HPR moa zany nitondra an'izay fanazava-kevitra sy ny tsara ho fantatra isan-karazan'izay namafy ihany koa ny resaka komity manohana ny Marc Ravalomanana samy mitondra ny anjara brikiny zay le tena goavana samy mitondra ny anjara brikiny amin'ity resaka ity zany ao an-damosiny président Marc Ravalomanana satria zany tsy maintsy misy lamina napetraka zany ary ny KMR ane dia lamina napetraka izy io ary de afaka miditra ao ny HPR fikambanana isan-karazany atoko politika sady tsy any anaty atoko politika ny tsy any anaty fikambanana de maro be mihitsy ny olona oatra zany de ao zay le hoe miara-mirona président Marc Ravalomanana zany no atao hoe mampiray an'izay rehetrarehetray raha resaka KMR fifidianana zao no resaka ny Afrika any zao no resaka misehatra raisa-pirenena any
hitodika any Madagasikara ny masony zao tontolo zao atsoatsy. Hitodika any Madagasikara aty amintsika zany satria zao raha ny satria atrika fifidianana ny enony olona nefa dia ahoana ny tontolony ny fikarakarana le fifidianana de hoe okany misy ara milaza hoe kandida nefa to vonina tsy vonina to vonina tsy vonina le fitondrana ao a Madagasikara le régime tsy tabeny ihany izay tena hoe ataony zany fa filazana fotsiny hoe mivoaka ny daty fa le fikarakarana ny endrika ety ivelany ohatrany hoe mipopoka be fa rehefa jerenao ny ao anatiny ao dia miteraka fisalasalana ny ACC tsy atokisana ny CENI tsy atokisana ny tontolo-pitsarana ametrahan'ny olona ia daholo de zany zavatra rehetrarehetra zany vao maika mampanidikitika ny maneran-tany hoe inona ny ao Madagasikara ao to hafa mihitsy ny resaka tontolo-pifidianana ao Madagasikara ao amin'ity indray mitoraka ity fa na zany na tsy zany de misy mijoro ao amin'ny tena hoe amin'ny maha-olom-pirenena amin'ny maha hoe sary-piaro ny firenena malagasy fantatry ny rehetra ane zany eo amin'ny resaka candidature fotsiny zao ny candidat président Marc Ravalomanana tonga de efa tsy ezo salasalana mihitsy fa ilatsaka de efa naterina ny taratasy filatsako fitiny izy ny voalohany iteny hoe nilatsaka de izy ny voalohany nanatitra ny atota taratasy mazava tsara mihitsy misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany ary tombony lehibe fa ny akoatran'izay misy fisalasalana miaotraoatra zany no hita zany zao aty Madagasikara vao tamin'ny faran'ny herinandro teo firenena afrikanina anankiroa niatrika fifidianana président république Zimbabwe ny ray de Gabon ny ray de nandeha tany ny fijerin'ny olona hoe manahoana fa nisany komenimenina na ny tao Zimbabwe na ny tao Gabon le tao Gabon moa zany le Ali Bongo ty zanak'le filoha teo aloha zany zanako Omar Bongo mandafany telony zany zao ty anazy ty izy efa tratrany tsy fahasalamana aza tratran'ny AVC sahoana fa ny de lasa mitaritarika zay ny ilany avisa havanana fa misy vokely zany ny toe-pahasalamana fa de hoe mbola anao aloha zany kiribiby de ny tao Zimbabwe koa nainona fimenomenomana ny taty amin'ny mpanohatra zany ny tany de ny zavatra iraisany Gabon Zimbabwe de hoe misy tsy fahatombanana lay fifidianana fa ny zavatra nitranga tany sy ny eto Madagasikara tsy mitovy ny eto amintsika hafa mihitsy ny eto amintsika efa betsaka amin'ny manolo tanana betsaka ny tolo-kevitra ny FFKM zao anisan'izany mitondra fanampiana goavana ny FFKM ataon'ny FFKM io ny tiako Madagasikara tsy maintsy tononona manokana de nitondra fanampiana goavana mihitsy ho an'ny mpitondra fanjakana tamin'ny fikarakarana ny fifidianana nanetana ny olona hoe misorata anarana arao maso ny anaranao amarino ny anaranao nanao an'izany ny tiako Madagasikara nanao an'izany ny tiako Madagasikara tsisitsisy hoe tena hoe nanakatsakana ny finiavana fa ny mpitondra fanjakana indray sy mpanohana ny fitondrana indray gaga satria tsy napozana zareo angamba le izy fa nanapozana na tsy napozana de nandray anjara tamin'ny fanampiana amin'ity resaka fanatanterahana fifidianana ity goavana be zany raha ny tokony hoe zany de mpitondra fanjakana sy mpikarakara ny fifidianana manana andraikitra tokony sotra ny tiako Madagasikara hoe misotra anareo vasa moa nanao an'izany na tsy nanao an'izany zay tokony hanao an'izany ny FFKM mato miteny raiso ny andraikitra arak'izay manandrify ianao ny FFKM miteny an'izany satria tanyrazana iombona ty Madagasikara ty miantso ny malagasy ozy ny FFKM
mba olo-pirenena vanona sy tompona andraikitra. Zany nefa tenen'ireo ray aman-dreny mpiangonana, mba olo-pirenena vanona sy tompona andraikitra. Zay mihitsy eny le izy. Zany hoe ny fitenenana zany eto tena miantefany amintsika olo-pirenena mihitsy, aza matoritory mihitsy amin'ity indray mandeha ty. Satria fa hoe tena leo fahantrana fay manana ihany zay vitsy anisa, fa ny tsy manana ny sahirana de sahirana foana. Mampalahelo ane zany vao milatsaka mivoaka vao kibondreny le zaza de fahoriana no miatra aminy, fahoriana endrika maro isan-karazany, tsy mahavidy ronono, tsisy nono le reny, tsy mahavidy en'ireny vovon-dronono reny, de inona fotsiny. Tena hoe le mahaolona mihitsy, mikipo ny masony tonga ny fotoana hafatesana de mbola fahoriana ihany, de fahoriana. Fa soa ihany aloha fa manana finoana zany ary manana atenaina any amin'ny fiainana mandrakizay raha kristianina le olona. Fa raha hoe jerena amin'ny maha olombelona tsy rariny ary tsy mendrika mivoaka malagasy tompoko izao zavatra iainany izao. Ka raha ho avy zany ny fifidianana de mila andraikitra io. Mila andraikitra io. De ho hita eo aloha fa tena tsy afaka jerena fotsiny amin'izao zany ity raharaha ity, satria isako misy zavatra miseho zao efa hita hoe zavatra tsy mety dia fipasopasoana betsaka, tsy mendrika tsony zany, tsy fotoana fipasopasoka tsony zany zao. Nahoana teneniny eo fa mipasoka moa mahay mipasoka, ary ny tena fahavoazana de hoe efa zavatra efa tsy mety zao de terena ety de any akady no iafarany. Io zany zao le raharaly Madame Romy any Angleterre any. Io arahany maro maso akaiky io hoe le telefona hony nalainy ny telefonle madama zany, nalainy NCI averineto parafitra mahaleo tena ny NCI zay miandraikitra anio raharaha io zany. Ary na ny gouvernementa na ny fitondrana britanika aza dia tsy afaka hibaikobaiko anio. Nendrareo zany tena arabaky telo mihitsy hoe indépendant, mahaleo tena. Zay ny tena maizana an'ity. Tsika tia Madagasikara tsy zatra an'izany, fa ny olona rehefa hoe mahaleo tena de tsisy afaka mitsofotsoka ohatra zany koa ny any États-Unis. Ny fitsaranany azy de tena hoe tena mitsara araky ny mahafitsarana azy. Tsy maheno hoe tena hoe resaka politika, tsisy resaka politika zany mihitsy ny any amin'ny resaka fitsarana amin'ireny tany mandroso reny. Donald Trump zao filoham-pirenena teo aloha tany Amerika, sahirana amin'izao fotoana zao, misy raha alentsehana azy hoe saika navady noho ny voka-pifidianana tany amin'ny fanjakany Georgie any États-Unis zany fanjakana anankiray moa zany, fa tonga de niakatra fitsarana de tena ohatran'ireny hoe no olona ho gadrain'ireny mihitsy, satria nalaina sary de nalaina ny lavitondro de nalaina sary de nampidirina tany amin'ny toerana fanidina azy tany mihitsy moa nandritra ny 2 minitra de navoaka rehefa nandoha caution. Zany nen'ny olona zany, jereto mahazo ny Sarkozy any Frantsa. Zany hoe le fitsarana zany tena tsy azozongozonina mihitsy, fa tena hoe zao de mandinika tsara araky ny rary, ny hitsiny, ny lalàna, ny fahamarinana sisa. Ka ty resaka Madame Romy ty iandren'io zany ny herinandro sisa de andeha le fitsarana zany. Inona no tenen'io madame io ao? Inona no raketiny zay tany amin'ny telefoniny tany? Ary ny fanadiadiana de mandeha foana ny ankety, ary tena hoe mahaleo tena ny ankety atao. Ary fatatsika tsara zany antsona hoe anglophone zany tompoko. Misy dika ny tompoko Rwanda matoa niendaka
tamin'ny resaka frantsa andry zareo zany a zany akory tsy midika hoe nte angalatahaka na tsy angalatahaka na ohatran'izao fa miteny fotsiny tsika hoe zany zahatra antraka dia lasa izy a ny rona nakany amin'ny anglophone zay Rwanda ary am'izao fotoan'izao ny ankizy kely any Rwanda dia tsy maintsy mianatra teny anglisy satria raha te ho tafita ianao zany mbola misehatra resam-pirenena dia moramora kokoa na ahitana asa raha mahiteny anglisy raha na ohatra ary ianao mahiteny frantsay tena hoe eo zany zavatra misy zany fa tsisy hoe zavatra fironona ary ny teny frantsay eo misehatra resam-pirenena am'izao fotoan'izao a any amin'ny larana fasivy raha ny isan'ny mponina eto ambonin'ny tany miteny azy tsy midika mihitsy zany hoe mahakala frantsay fa zany no zava-misy zany no zava-misy ka io zany a misy ifandraisana eo amin'ny fanseana ny toe-karena fa ny eto Madagasikara azo atao tsara amin'ny mampandroso azy fa ilay fomba fitantanana ny firenena no tsy ao lozanao manentsika amin'ny mpanohatra fotsiny lozanao manakatsakana ny lalana zay alehan'ny candidat président Marc Ravalomanana fotsiny asain'ny FFKM ianao tsy tonga tamin'le farany teo fa aza ny androana raha ho avy eo indray na tsy ho avy eo mandeha daholo ny tolo-kevitra isan-karazany mifanampiana isan-karazany mandeha ny tsikera tsy mahay miaino iny zao efa tamin'in'le fanokafana ny GDGIL iny misy fahateolona dia inona zahatra antranga miteny daholo hoe tompon'andraikitra tsy afaka miala amin'ireny ny fitondram-panjakana satria izay no hitan'ny olona ianao zany vao nanaiko hoe andray an'io ny lalao io a dia efa fatatrao ny miandry anao very ny indre-pandeha fatatrao ny miandry anao eo amin'ny resaka fikarakarana maro samihafa ka rehefa nisy faty olona tao rehefa nararikibo Mauritiana ny olona tsy te halala an'izany fa ny fantatry ny olona dia hoe ny Madagasikara no nandray an'io zao anao va hoe iza misokatra amin'ny fanadihadiana iza no atao fanadihadiana ahoana ny natonga an'iny sy ny sisa natonga an'iny mal organisé zay mal organisé tsy voafeny fikarakana zay no natonga an'ireny sa asiana fanadihadiana koa tary amin'le naninona Mauritiana ny nararikibo dia lasa mipetraka ho tantara le hoe GDGIL tamin'ny Madagasikara GDGIL mararikibo GDGIL tany Madagasikara GDGIL nisy faty olona zany no tadidin'ny olona ary amin'ny zavatra ohatrany tony na misy ara natao hoe zavatra tsara ao anatiny ahoana hoy ny taolo malagasy ny fandio raisiny tsy mahany eo ny fandoto ray tandroka le zavatra le anankiray iny no tadidin'ny olona ka ity nefa tsy hoe zavatra kely fa tena hoe nisy ain'ny olona anafoy dia ahoana no anaronanao an'izany ahoana ny alanao bala amin'izany raha ny lojika an-javatra zao tokony efa misy tompona andraikitra mametra-pialana amin'le izy manoloana an'ireny fa ny antsika eto Madagasikara vao mainka mamikitra tamin'ireny resaka baka labozia ireny toko misy efa tompona andraikitra matsiaro tena mametra-pialana efa nisany eny nanome modely efa nisany nanome modely hoe rehefa tsy mety dia aleo mametra-pialana fa tsy hoe mandahako mbola amin'izao ohatran'ny antrenerana baolina amin'ireny ekipa goavana baolina kitra ny andafy ireny mbola tsy tapitra ny contrat fa rehefa hoe tsy mamely ianao ratsy ny résultat tonga dia manaja tena manetry tena miala fa ny eto tsy zany vao mainka mamitrika vao mainka manadio tena dia vao mainka manilika any amin'ny hafa vao misy zahatra kely dia any amin'ny mpanohatra vao misy zahatra kely dia zao ianao ny tsy mahay mandamy-maniko inona ny dira mpanohatra amin'izany mpanohatra zao raha ny aty amin'ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana efa anara-maso no ataony eo efa miara-mirona daholo ao anatin'ny KMMR zany ny aty fa ny aria zavatra hafa mihitsy dia tokony mametra-pialana zay zany le tiano tenenina miaraba-namana faniry moa zany efa tonga eto amin'ny fandatra fa zay le tiano tenenina hoe rehefa tsy voafeh le izy dia manaja tena mametra-pialana ary efa nisany nanome ohatra tamin'izany général de division Gabriel Ramanatsoa nisy problema tao amin'ny gouvernement tao dia izy ny nametra-pialana efa nisy ohatran'ry Erzora Zafimaly eo raha tompoko lahy nametra-pialana izy asa izy iny ministre ny raharaha iny tamin'ny andron'ny professeur Zafy Arvera président
tsy mifanaraka amin'izay zavatra eritreretiny dia nametra-pialana ohatra tao zany iza ihany koa ndia rahaka ohatra indray tsika atao amin'ny ivan'ny mpanoana ny fitondrana efa tamin'ity régime rajoelanyity ay tamin'ny tetezamita reo emitremitra kely tamin'ny tetezamita nisy PDS maromaro tao anisan'izany ohatra Andriamatoa Iasan'Andriamanjato fa ny andraikitra an'izany dia izy zany Andriamatoa Iasan'Andriamanjato hoe maneritreritra hoe azao mba hitondrana an'ity mba haentina hanatsarana an'ity sy ohatran'izany teo amin'ilay toerana nisy azy na ray olona nitendrena moa zany amin'ny PDS izy manana ny eritreriny kendain'ny sasany avary ambony ery ka inona no ataony eo nametra-pialana izy zany eny ohatra daholo teny amin'izao fotoana izao efa tsy hatramin'ny papa ho afa andresana isy faniry teto papa be no hafa 420 fanodimandro moa izy nametra-pialana izy manetry tena rehefa tsy ety le izy satria raha mbola ikiry biby eo anao dia miteraka zavatra tsy mety ho an'ny hafa dia tsy mety mametra-pialana dia zay zany dia hitan'ny olona zay rehetrarehetra zay dia anjarany tsirairay no mandinika tsara zany dia ozy ny FFKM hoe raiso ny andraikitra arak'izay manandrify anao satria tanondrazana iombona nyity miantso amin'ny malagasy mba olo-pirenena vanina sy tompona andraikitra miarabanao namana faniry ndohary za tsisy miaraba sady misaotra ny lena miaraba ny faly sy lalaina ambadikeo misaotra ny avy amin'ny ASPR ihany koa ny vahiny teto mano Ramarson miaraba ny namana any amin'ny radio Mata ny mpiaramiasa rehetra aloha tsy adiny mihitsy ny ao ambony ao ry Rajancle sy ry Radany ela tsy voatontsika satria reko inge anisany tena miasa mafy vezivezy ambo mitsimbona faravohatra nosopatra na any amin'ny toerana rehetrarehetra mihitsy zay ahafahana manaparitaka ny sary sy ny feo satria tsara ny manamarika fa tsy ity fandaharatsika miara-manonjy ity rery ihany no iandreketan'izy ireo fa ny fanatotosana ny fandaharana rehetra mihitsy ato amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS dia miasa mafy ho an'izany teknisianantsika tahakan'izany ihany koa ry Zoaga ry Andro Razafinarivo ry Tately miparitaka mandeha manerina Madagasikara mihitsy ry zalahy manao ny asa fanitarana ny fitaovan-tseraseratsika dia arabaitsika satria ohatran'ny hoe zay sirina foana ny hitanareo eto sy ny solo-mavoaka sy ny vahiny fa ny ao ambadiky ny sary sy ny feo dia ekipa no miasa marobe na manampanao-gazety tsy adintsika ny ao amin'ny radio Mata ry Nomsa kokoa ianareo ao valosolo menjanahary di Nomsa Siry Malala Robena ny ekipa rehetra ao amin'ny radio Mata zato teboka valo ny fandarana koa mahafinaritra be zay vokariny ny radio Mata zany amin'ny fameno daholo rehetrarehetra eo dia arabainy asika ny ampitan-dranomasina sy ny eto atoerana zay manaraka ity fandarana ity efa nambarandrina teo ny FFKM zay efa nisantatra ny fiaonam-be nasionaly tamin'ity androany ity dia androtsaka ny sary avy hatrany isika zany satria ho anao zany zay manaraka ny tambazotra sosialy mivatana amin'ny alalan'ny FB sy ny YouTube dia mahita an'izany ary mijery mivatana amin'ny fahitalavitra dia zao hitantsika amin'ny sary zao ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy Samuel John avy amin'ny Anglikana Pasteur Irako Ami Andriamahasoa avy amin'ny FJKM dia ny avy amin'ny Katolika dia ny avy amin'ny FLM Dr Denis raha tsy diso avy amin'ny Luthérienne hitantsika amin'izany dia hoe fiaonam-be nasionaly FFKM 7-20-30 Aogosta voalohan'ny volana septambra zany 13 sy 2 maritraritra le izy efatrandro rina misy hoanina tsara mihitsy ao anatsehana ny adevitra any amin'ny STS mandrimenana natanterahana azy io misy filohan'ny antenimerandolona tonga dia tazako amin'le paozin'le atoko avatorina sy le sary raha tsy diso raha ohatra misy sary manatrika izy io faly dia izay ny zava-dehibe fa manatrika izany filoha Marc Ravalomanana eny an-toerana miaraka amin'ny solombavam-boaka io filoha Marc Ravalomanana eo akaikin'io Andriamatora Jonary Mampianina Hery eo akaikin'io Rivorakodivao
ry zanzakarabe nyrina solomamboaka rerina tazako re maromaro mpanao politika tazantsika eo a ny olotsotra ny solomamboaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara azo hitantsika amin'ny sary izao antony satria efa tonga eto an-tandraza moa ny solomamboaka raha mbo salamy Emilien fa dia nanatrika ity fanokafana ity zany a de nandefa ny teny fialatsiny amintsika zao hitantsika amin'ny sary izao a reo solomamboaka avy amin'ny antokotiko i Madagasikara izany tena iankinan-javatra betsaka ty fiaonam-be nasional FFKM ty satria zao rina efa nisy zany ny fiaonana teny anivon'ny district de avy eo nisy ny fiaonana teny anivon'ny faritra de avy eo a misy n'izay ny fiaonana nasionaly reny hevitra tany amin'ny district reny a nandeha tany amin'ny faritra reny zany hoentiny eo amin'ny fiaonam-be nasionaly ho an'ny FFKM de eo aloha zany ny FFKM mandinika ny raha tokantrano ny FFKM ihany ko tena adevitra raha-pirenena indrindra fifidianana satria hametraka zany ny FFKM am'le andrimaso FFKM fa ny FFKM ihany ko dia tena anara-maso ny raha-pirenena de azontsika sary an-tsaina am'zany amin'ny hoe tena hisy hevitra marobe iodina ao anatin'izay efatrandro zay androany zany 2020 rapitso 30 ambadika maraina raiky amin'ny 30 dia amin'ny voalohany volana septambra zany hoe efatrandro be zao ny dinidinika ao zany ny mpikatroka rehetra zay nahazo fanasana avy amin'ny FFKM sy tondrana an'ireo hevitra fototra avy any amin'ny district avy any amin'ny faritra entina ao amin'izany sehatra nasionaly izany de makafaka an'izany rehetra efa misy asambomera efa misy lohahevitra samihafa mifanaraka amin'izay a dinidinika natao tenako moa rina anisan'ny nanatrika an'le teto Analamanga ke nitaterahana tetsy amin'ny FLM iada ngeny tsaroko raha fangaro fa azafady indrindra ny iada le Front de Libération Nationale fa ity FLM fiangonana Luthérienne eto Madagasikara teo Ambatofinanky natanterahana azy tao ny birao politika ny solombabahoaka ny ara-nanatrika izany fa tena adevitra nafinaritra be ny adevitra tao zany de ireny fiaonam-be reny no atsakana hevitra zay misy le teny gasy nda ho atsaka hevitra zay fomba atakaratsika satria misy le hoe matsaka rano zany riny fa ity zany matsaka hevitra misy hevitra maro be avy amina vondrona maro be mandeha ao indrindratsika zany akatoko ny fifidianana indrindratsika zany misy adevitra mafana be ina moa le adevitra mafana be de hoe ahoany ty fizakan-jom-pirenena frantsay nataonga ihany rajoela ty zay ho resantsika izy hoe rehefa avy eo ahoany ty resaka kolikoly avoleta eo amin'ny fitantanana ndrara-panjakany ty ka mahavoasarinitra tompona andraikitra ambony eo amin'ny fiadinany repoblika zay misy fivoaram-baovao ndray le izy rina fa tsy ho tratratsika amin'ny rahalahandro any le izy fa mbola manao an'le fitrandrahanao tsika sy rina aloha zany de hoentinay amintsika eto ndray le izy ty ndrainge re olona de zay moa rehefa ohatrany io zay sady mamaka mandika de miresaka amintsika hoe zao ndray le situation any ambadika any satria mialohany ny atongavan'le 20 septambra zany le any Londres de miazakazaka ny raha fonteny tompoko fa ao anatin'lay adevitra zany dia isy adevitra maro be ihany koa ateraka le hoe ahoana ny fomba anarenina anty Madagasikara ity ary inona ny andraikitry ny fiangonana inona ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fanaraha-maso ny fifidianana zany indrindrandrindra zany ny resaka alabato zany ny resaka osoka ary indrindrandrindra ny kolikoly ara-pifidianana reo angeny tena fositry ny fifidianana osoka alatra kolikoly ara-pifidianana osoka alatra kolikoly ara-pifidianana malaza am'ireo Madagasikara ka zay le zavatra tsy maintsy tandremana zay ny antony mahatonga atsika tsy midify amiko andreo lafin-javatra telo nresantsika ireo zany ny tena zavatra tokony hitandremana mafy de teo ny zavatra mahafinaritra atsika aloha zany tena kasitrahana mihitsy ny fihetsika natsony HPR hetsika pro-ravalomana zay miditra ao anatin'ny KMMR izy ireo zay zany ny KMMR de tena plateforme ngeza be mihitsy ho atsika mpanoana filomarika ravalomana ary lolarana am'zany tompoko ny antokotiko Madagasikara miditra ao anatin' ny HPR satria mazava ho azy dia KMMR azafady indrindra tompoko azafady indrindra miditra ao anatin'ny KMMR satria ny antony mazava ho azy satria dia anisany
filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara iny rotsaka iny ary rehefa filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara iny dia heverina fa lojika raha dia ny antokotiky Madagasikara no anisan'ireo miazakazaka ao anatiny zany fa manaiky fandaminana ihany koa nefa amin'ny fandrindrana an'izany vovonana KMMR zany satria ao daholo ny antoko ny fikambanana ny hetsika olon-tsotra mivondrona ao anatin'ny KMMR de misy daholo zany eny anivon'ny commune district faritra ary rehefa mandeha moa zany reo solomabokatsika nandeha nitety toerana maro samihafa nametraka an'izany rafitra KMMR izany ary dia mbola etsonantsika mandrakariva ho anatevin-darana izany tanora vehivavy mpianatra anatevin-darana izany KMMR na komity manoana Marc Ravalomanana izany indrindraindrindra moa zany zay nitenenindrina izay ka zay fahavononan'izay zany dia efa raisitsika hoe efa samy te hitondra ny anjara briky reny nge de efa anjara briky mafinaritra tahaka ny laina seho ity tsika moa tsy mifamaka amina devitra fa le hoe charte de bonne conduite ilaina foana nge ho amin'ny fomba fanaovana politika no manana an'le hoe bonne conduite no hoe toetra mendrika na fahamendrena ka eo amin'ny fomba fanaovana politika mila mametraka tsara mihitsy amin'izay bonne conduite zay de nampiseho amin'izany fahavonona ananana toetra mendrika hiatrena amin'ny fifidianana izany indrindrandrindra ny candidat Marc Ravalomanana fa eo aloha zany ny omindray mandry tsy ndray mifo tsy tonga nge le fitondram-panjakana tamin'ilay fanaovan-tsonia le charte de bonne conduite riny antoko politika maro sy mpanao politika maro nanao sonia an'le izy satria initiative le izy zay hoe ndaotsika hiezaka hikaroka fitoniana ny fifidianana ho avy eo dikan'izay zany mampiseho zany tena le tena ina moa zany le fanitretena lehibe ny amina hoe raha-pireneny ty ampandeferina daholo zavatra rehetrarehetra any ambadika any fa zao atrehana ny fifidianana fa io ny lalina ray mety ahafahana manova ny firenena sy ambara ny lalam-pandroenana de zay na de maro ara ny adevitra ateraka le hoe charte de bonne conduite fa ahoana moa tsika andeha hanao an'izany tena marina zany betsaka ny adevitra azo atao fa zao misy zavatra tokony ombonina de hoe mifanaja mifanaiky ary manaja zay zavatra ambaran'ny lalàna sy eo ihany koa ny fifanajany maolona zay zava-dehibe ho an'ny malagasy de zay anisan'ny fototry le charte de bonne conduite zay de tondray zany zao ny FFKM miantso ao anatin'le fotoana ametrahana n'le taratasy firotsahako vidiana mbola marisarisa mimpametraka taratasy aloha am'izao fotoana zao rina nanomboka hatramin'ny 3 amby roapolo 4 amby roapolo 5 amby roapolo 4 amby roapolo 7 amby roapolo 8 amby roapolo 9 amby roapolo zany hoe andray fa 7 andro zany tsika herinandro zany andray fa 7 andro satria nanomboka fa 3 amby roapolo io nanisa de mbola marisarisa zany ny mpametraka ny taratasy firotsahako vidiana satria mbola roa izy am'izao fotoana zao le anankiray moa zany naloha tsy resahana iny fa resaka fametrahana taratasy kely A4 fotsiny no namaiky andrareo tany zany ka tiatsika tenenana zany de zao mahatony rehetra mikaroka de zao te ahita fifidianana mitondra filaminana te ahita fifidianana makany amin'ny fifandembiasa-pahefana feno fitoniana de ahita fifidianana makany amin'ny fifandembiasa-pahefana ara-demokratika zay zany ny zava-dehibe mahafinaritra am'izao fotoana zao de isaorantsika aloha zany tena mahafinaritra ny amin'le hoe ny filoha Marc Ravalomanana dia mametraka ho zava-dehibe am'izany fahavitriana mikaroka filaminana fitoniana fahadiovana izany ka tsisy afaka hiteny zany am'izao fotoana zao ny amina hoe de mpanohatra mitarika korotana de ny antokotiky Madagasikara andriamatoa Marc Ravalomanana le tsy milamina foana reo fa raha misy zany mampiseho fahavonona politika hitondra fitoniana filaminana fahadiovana fangaraharahan'ny fifidianana de mba pirofo mitoaka ny tendrany tompoko lay voalohany nametraka ny antota taratasy lay olona zay manaiky ny charte de bonne conduite ary lay olona izay miatrika ary vonina iadevitra ao anatin'izany fiaonam-be nasionaly ny FFKM zany ahafahana mitondra hevitra mba atsakana hevitra hoentina any am'izany tontolo ara-pifidianana heverina fa madio sy mendrika ho an'ny malagasy izany
satria efa nambarany rina teo am'izao fotoana itenenantsika izao zany efa nytanisa manko zahay isika rehefa manaraka an'ity fandarana ity de hoy izy efa nitenenizy mirahalahy zay eny tompoko ny fifidianana ho tanterahany eto Afrika de efa nambaranay hatrany amin'ny fiandohaniny io taona io ohatra zany zao ny NRDC ny fiandohan'ny taona 2024 Liberia koa raha sy diso itsika rina maromaro ny zavatra andresantsika teo efa tanysaitsika teo ny Sénégal Macky Sall efa tsy anao aika Macky Sall efa nampiseho famendrehana raha politika satria tsinjo zay ngely izy le hoe intérêt supérieur de la nation tombotsoa ambony ny firenena ka le tombotsoa ambony firenena zany tsy tenenina fotsiny endro zao na hoe tononona hoe masina ny tanindrazana tsy hoe famarana anakabary iny fa iny tena iainana izy Macky Sall raha raty rotaka tsy fakahitana raha mbola minimy rotsaketo faty olona tsy fakahitana potika ny ekonomia raha ohatra ka mbola tereko amin'ny tombotsoako ty fa mba zao efa mba netinety azay mandaro zay fa aloha mba hoe hiatakataka fa lehilahy lehibe de mba ohatran'ny Wade zany izy moa Wade Wade dia Abdoulaye Wade de filoham-pirenena sénégalais vana efa firy taona Wade de zao mbola manana foana am'ilay hoe atsainy olona amin'ny mahampanao politika lehibe azy tsy manana olana tsy matahotra izy ny satria tsisy arakaraka ny zanako Wade no nanana andraikitra politika fa Wade tsy manana problème Abdoulaye Wade Macky Sall koa matotsy ray aman-dreny milamina izy tsy manentsika ianao nge rehefa mivoaka amin'ny varavarambe sava ohatran'izany le ohatra faravaratsiny nampiseho ohatra tamin'ny nasehony Ouattara filoha Côte d'Ivoire filoha ivoiriana azafady indrindra any Côte d'Ivoire tompoko ahitsiko kely ny teniko azafady filoha ivoiriana any Côte d'Ivoire mafy be 2010 niady ny Laurent Gbagbo sy Alassane Ouattara fa zao rehefa nandeha ny tokoa fatatsika ny zahatra nitranga il y a 2 ans passé zay nandeha ny fitsarana ny Gbagbo afaka teo amin'ny sehatry raisam-pirenena ny Laurent Gbagbo za moa tsy tantara zay fiainany sy Simon Gbagbo tany sy lay tovavy niaraka tamy Belgique fiainany zany fa zao i Ouattara mihitsy niantso any Gbagbo hoe miverena le roa de rehefa miverina de ny sary mahafinaritra be tany Côte d'Ivoire sary ny Henri Konan Bédier filoham-pirenena talohany Alassane talohany Laurent Gbagbo sary ny Laurent Gbagbo ary sary ny Alassane Ouattara de Ouattara zany le filoham-pirenena perinasa le niady any Gbagbo na afatesan'olona ne zany tsy tanono hoe notafiany miaramila frantsay sy miaramila ny Ouattara ny résidence mipetrahany Laurent Gbagbo fa nyraisina tao tena niady hatramin'ny farany Gbagbo fa hatramin'ny farany tsy niala tao amin'ny résidence izy sy Simone Gbagbo sy ny zanandreindretra sy miaramila sy mipanoha anazy de zay moa tsy maintsy misy foana nandresy de misy mandresy de nandresy zany Ouattara de rehefa nandresy Ouattara zany de niraisy potsiny tao zany i Gbagbo mivady sy mivady aman-janany fa ampitiana fananana bloquena daholo ny compte rehetrarehetra sy ny sisa ohatratra zany zavatra nitranga fa zao mety nitarika zavatra hafa le izy firy taona taty aoriana zany zavatra hafa no nitranga ny saram-panambadiany i Gbagbo sy mivadiny nanangana toko politika i Gbagbo Laurent dia Simone nanangana toko politika nisy ny FPI sy ny sisa moa zany ohatrohatran'izay le zava-misy tany Côte d'Ivoire fa zao niarany lahatra namaky fanambarana satria hoy izy Ouattara efa mba ampy kosa zay nody mandrinona le firenena mba hametraka ny afatra nataony dadabe Houphouët-Boigny filoha ivoiriana zany Houphouët-Boigny zany ary nikaroka ny fandresen'ny fahaleovantena ivoiriana Houphouët-Boigny de Houphouët-Boigny nge rina misy kianja Houphouët-Boigny misy seranam-piaramanidina Houphouët-Boigny misy trano manokana Houphouët-Boigny le tena musée fa tsy le musée le hoe anaovana récupération politique satria te hirotsaka sy te isoratena fa malagasy de manangana musée tsy lera resahantsika ny rehefa avy eo misy zavatra maro be amin'ny alalany Houphouët-Boigny ihany
de ajainy olona hatramin'ny madame Houphouët-Boigny zay rehetra mandray andraiky to Côte d'Ivoire de manantona madame la présidente. Zava-dehibe zany fomba fanaovana politika. Voaingana moa nodimandry tam'ty asa roa volana angam'izay i Henri Konan Bédier nodimandry izy filoham-pirenena ivoiriana teo aloha fa tsarovany tantara Henri Konan Bédier. De eo zany zao i Laurent Gbagbo sy Ouattara. Izy roa lahy niady be tamin'ny fotoan'andro fa zao tsy manana problème. Raha misy tena mikarakara ny Gbagbo de Ouattara. Avoaka daholo ny droit-ny Gbagbo rehetrarehetra. Karakaraina ny trano ipetrahany sisy ohatrohatran'izany manao dîner miara-misakafo. Inona ny ahasoa an'ity fireneny ity? Ahoana ny andrindrana ny fifidianana ho avy eo? Lasa ombany lasa. De mamoro ny vondrona politika rehetrarehetra. De zao ho ataonay matetetika ozy izy telo mirahalahy tamin'ny fotoan'andro tamin'ny fahavelon'ny Henri Konan Bédier fa tamin'ity taona ity zany lay fanambarana ohatr'izao. Ohatra ny zany le olona fa tsy hoe Afrika ianjadiny ady atrano lava no misy eto hoe. De mba mikaroka vahaolana zany le filoham-pirenentsika teo aloha. Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Rajaonary Mampianina ery ihany koa hitatsika satria samy naremarika ihany koa tsika. Tena ny fihaonana zay nampanatsoany CENI ihany koa izy mirahalahy io. Ary eny amin'ny fihaonana zay fikaroham-baolona ho any zay mahasoa an'ity Madagasikara ity. De miantso koa ny FFKM de tonga zao zareo. Zany hoe mbola manana fahasambarana politika le vahoaka malagasy manana ray aman-dreny ny tondro tahaka ireny. Indrindra ihany koa mbola mampiseho fahavononana zany. Fa tsy ohatra ny zavatra mitranga any Gabon. Ny any Gabon zany tsy mihoatra ny ray tapitrisa akory ny mpifidy. Fa tena fehezin'ny famille Bongo lay fitantanana ny firenena. Omar Bongo ny teo aloha promotion ny président Didier Ratsiraka zany sy président Zafy. Omar Bongo ry Oumani Touré ry Abdou Diouf Denis Sassou Nguesso mbola Denis Sassou Nguesso Angola iny Eduardo Santos ny Angola fa Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville Congo Brazzaville sa any Mobutu Sese Seko no Zaire RDC am'izao fotoana zao fa Zaire Kinshasa reny zany no promotion tam'izany ry izy moa le Paul Biya moa hatram'izao Cameroun mbola le riny tena tompony ry anina efa lasa nodimandry ry Mugabe fa lasa reny. Ka tiatsika tenenina am'izany de zao rehefa tsy teo amin'ny fitantanana firenena zany Bongo zany rainy de nomena ny Ali le izy tantarany Ali koa mbola tantara hafa. Ao no hoe la Ali nge tsy zanany tena naterana fa zaza natsangana sy ny sisa tsy miditra am'izany tsika fa i Ali Bongo aloha zany efa 9 taona teo fitantanana firenena kita azy izy tonga am'le milanja kopetra mialatsiny ahako le milanja kopetra koa izy sasany am'le hoe misy fahatapahana lalindra zany de le misarika de manoatra an'izao fa tsy mbola manaiky le incapacité physique zany zay resahantsika zay efa sahirana efa nisy fotoana ry izy ny tsabona tany Europa tany tamin'ny la France tena nidy ny information momba ny Ali Bongo. Ahoana ny hoe filoham-pirenena zany midy ny information momba anao fa miverina avany izy de niova mihitsy le forme le physique izy zany efa tsy en état normal intsony fa efa misarika fa tsy manaiky. Zany nge problème ny Abdelaziz Bouteflika tany Algérie. Efa teo ambonin'ilay Seza Tosika efa tsy mahetsika efa fafana ny vavany miraraka ny any alaina ny tanana manao lavitondro de alaona manao siny ohatran'izao fa mbola tsy manaiky fa tsy maintsy filoham-pirenena tsy mahakabary tsy mahetsika incapacité physique zany resahantsika zany de ohatran'izay zany Ali Bongo fa zao pour fony mpanohatra tamin'ny alalan'ny alternance 2023 fa ampy zay de iza le candidat ampanohatra efa zokonjokony fa tsy hoe zokony be fa ministre ny éducation nationale tamin'ny andro ny Rainy Bongo Yali tamin'ny andro ny Omar Bongo ihany nge io candidat io fa vita manodidina 60% Ali Bongo fa fehezany zareo tsy avoaka ny voka-pifidianana de tonga de nitapahana daholo ny internet any Gabon am'izao fotoana izao no natsahatra
tsy afaka mampita vaovao ny France 24 ny RFI ny TV5 Monde zany zava-misy am'izao fotoana zao vo tamin'ny farany herinandro zany a tamilady any vo zany tamilady zany satria triplé ny élection tao misy l'élection toerana amin'ny resaka départementa de élection législative di élection présidentielle tapahany internet de be da be le brouillage na urna saika ataon'lay mpanohana ny Ali Bongo fa tratra téléphone tsisy réseau sasany andefa n'le vokapifiana tsisy fa tratra tena tratra ny mpanohana n'lay mpanohatra alternance 2023 zany tadiavintsika rehefa mahay miray iny tsika vita io tena tifiriny zalasary mihitsy le be ny tanàna sy ny sisa mitsofoka ao anatin'le birao fantatsaham-bato pisaika anao fika maloto tao sele io selena avetrany firy mbrouillage na irina saika ataon'lay mpanohana ny Ali Bongo fa finalement zany resy i Ali Bongo provisoirement de misavorita ka tsy mahavita mamoaka voka-pifidianana zany le any satria fihezin'lay famille Bongo sy lay institution bongoiste zany lay tanàna any Gabon am'izao fotoana tenenantsika zao de mihidy Gabon tsisy nininona zany azo atao amina resaka communication tsy afaka mamoaka vaovao ety ivelany satria tsisy internet ke ianao tsy afaka mandefa voka-pifidianana ianao tsy afaka tapahany ianao ihany ko tsy afaka miserasera ho an'ny ety ivelany ianao zany raha mba TV mba hananina zany ianao de mba misy vao inona koa ary ty tonga atao amiko ty de tsy afaka manao an'izay hatramin'ny média international zany ny any Zimbabwe ohatran'izay ihany ko ny any Zimbabwe zany de manao andetrezana le filoham-pierinasa am'izao fotoana zao fa tena tambabe amin'ny mpanohatra tsy fakahitana satria tena précoce zavatra be da be zany anatin'le osika mipetrapetraka etsero zany no tena risque amin'ny fidifidianana zay iverina fa maloto zay iverina fa misy osika misy alatra ary misy kolikoly ara-pifidianana zany ny risque am'izany zavatra rehetrarehetra zany de mbola mitady vahaolana ihany tsika io raha mbola azo atao no mikarika vahaolana fa le fanjakana aloha mieritritra azy foana hoe mafy be ka le izy oa tenentsika foana hoe misy limite oa misy fetra ny aza mieritreritra fa ho mandrak'izay tsy ho mandrak'izay ary nampiasa logiciel akory zareo zany daholo zavatra mitsainga fa misy fetrany ny fahefana tompoko azazo mafy be daholo reo olona rehetrarehetra reo izany tsy mafy be brillante aty africaine zany Robert Mugabe zany fa zao nijoro ny mpanaradia amin'ny mpanohatra voakisako Mugabe zavatra tsotra kely izy rehefa tonga amin'ny limitinao de tonga amin'ny limitinao fehezinao daholo ny tafika sy ny sisa na mihevitra azo matanjaka ary Chine i président Ping i Xiaoping moa izy moa le Xi Jinping fa misy président teo aloha Hu Jintao mity tanteraka ny any Chine tsy ahafahana tsony manao communication tsy ahafahana manao fifandraisana iny manjaka tanteraka ny communiste any tsisy akoatra ny communiste ary misy an'izany tena fonja mainty zany rina tsy azo atao no mivory tsy azo atao no miresaka politika sy ny sisa fa zay manohatra any président any Chine de fidiny mazana be ny situation misy any ka sao de eritreritra fa hoe amerina tsy hoe amerina moa zany fa ano mitovitovy an'izany na any Korea avaratra ny tena enjana be mialatsiny efa sary tsara tare le teny bypass reny teny daholo ny vondrikery rehetrarehetra mifo daholo ny olona am'izao fotoana zao ka misy limite tompoko le fahefana de zavatra tokony atao zany araky ny tenyrina teo hoe mba malamalaka droite de misy fetsy be iza le fetsy be le niaraka taminy teo foana le tena niary teo foana le tena nahita ny mainty io fotsy
le défend l'indéfendable no nametra-pialana misy solo-mavamoaka izy am'izao fotoa zao zay tsy miaraka aminareo tsony fa de iny ny vondrona heridi anareo fa aloha zay andeha ny sasany efa miandro e raha vo midémission io mibe ny tanàna sy ny sisa tonga de lasa koa zay re olona efa maro ihany ambadika any zay le izy hoe efa mba mahita ny olona hoe tia ny limity eto am'izay tsika miaraka fakatia niaraka efa ataona raha morina mahalala secret ny tany ambany fandrina ny teo ambony fandrina ny tany anatin'ny lova rehetrarehetra tany ny tany ny trandrazana tany amin'ny fasandrazana ny secret ao anaty tomobile sy ny sisa niaraka 70 taona tsy maintsy misaraka ihany rehefa tsy mitovy hevitra maika moa fiarahana ny bricolena mba hazona majorité hafahafa saritsariny zay tsy hainy nampiasa azy tsy tonga any amin'ny arrivé nge le filoha tsika nieritreritra hoe tonga any amin'ny arrivé le filoha le arrivé tenentsika zany tena mbola vita tsara mihitsy le 19 janvier de manao passation izy fa tsy niandry an'izany ny sasany zafady misaraka ny lalana tsy fantatra io ka reny zany a efa sinina reny efa marika ty fanaovana politika ty eny tsy hoe misy zava-baovao pratika be de manahoany ny any hoe mety hoe zavatra miovakely fotsiny ngamba de misy karazana sema ohatra zao hoe sema Poutine tsy de be mpanao zany ino moa le sema Poutine rehefa tsy afaka mirotsaka ntsony Poutine taloha teo de navadiny le sema de nanosika tary anankiray izy Dmitri Medvedev de indray miposenina tao amin'ny filohan'ny republika fa mifatorany tsy mahazo mivadika laha tia ny dila de za ndray manao PM ozy izy Poutine de rehefa aveo amboaritsika ny daona miverina filoham-pirenena indray Poutine zany zao sema hafa teto de io sema any Chine io zany mitovitovy sema zay nataony ile tany Centrafrika ry Jean-Bedel Bokassa vao filoham-pirenena Bokassa avy nanonga-panjakana de filoham-pirenena de tonga tamtampoka teo empereur de name anarana izy ihany manao intronisation ny tenany sergent ny etomboany izy ihany ngely intronisé miova empereur zao de ohatrohatra zay raha tsy mitandrina tsika ny any Korea avaratra eny inona moa nidirantsika an'izany raha tsy mitandrina fa ny any Korea avaratra sy ny any Chine tataka no tonga am'izay hoe hoanao empereur misy hafa ny any Hirohito ny Hirohito afiny zany zavatra hafa zany rehefa hoe ty le régime le fanjakana républicaine de républicaine io fitiavana de sata mihitsy fitsapa-kevi-bahoaka manova n'lay sata hitondrana amin'ny firenena hoe fanjakana mpanjaka indray na empereur ity na resaka oatra zany zay le izy fa pratika eto ambonin'ny tany de saikiray foana zay mahazo fahefana de mieritreritra fa mandrakizay io satria mamy loatra le voninahitra mahita tsirony le pimpimpimpy vao marainy pimpompipo de mahazo an'le misy aro fenitra kely mandamindamina samihafa de misy garde de corps sy ny rehetrarehetra iny le mahafinaritra de le tonga de vao tonga am'birao de le mamaky ny information rehetrarehetra de miana ny parafera de tonga de manao sinisy sisa de fa audience efa miandry daholo milahatra daholo ny rehetrarehetra de mahita ny zavatra iny de hoe tena milay ty manao ohatra n'izao fotsiny posin'ilay ndeksa tonga de efa mihetsiketsika amin'ny fandehana de miditra ny misokatra ny kofra de tsy mieritreritra mihitsy hoe iny fahefana iny nge nampindramy vahoaka ka isy limitiny io de misavoritaka an'izay mpanohana anao sa tsy anaony tsy vita an'izay fa tokony mbola afaka mirotsaka sa tsy afaka mirotsaka tsy afaka ianao tsy nieritreritra fa hoe ty zavatra teny ka ho tapitra io hoe tsy voatery hoe loharano tsoritra tsy zay le fahefana boky soratany io 5 taona ny fetranyio ohatra zao mifanoratra 5 fa tsy hoe ray de asina 0 ny fanoratra 5 fa manohatra zao tsara mihitsy ny 5
tapitra le dimy de miala ianao de miverina any avoaka ny fahefana de fotoana nomezam-boninahitra mivoaka zany zao ory voaka malagasy ampindramina antsika indray nge le fahefany tsy hoe ampindramina fa averina any amintsika le fahefana ka hanendrolontsika ho ampindramitsika fahefana zay ny tena marina rina am'le izy satria ny fahefana de am'vahoaka la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir article 5 ny constitution zany ka menantsika le fahefana de ho ampiasaintsika voaka malagasy izy zao de anjaratsika mampiasa azy fa ny zava-dehibe sy mahafinaritra de zao mbola misy ray aman-dreny tompoka eto mbola miezaka foana miala nenina mikaroka vahaolana ny ty Madagasikara ity fa engany mba tsy hotongy zay hitranga ny Zimbabwe any Gabon no zavatra hitranga eto Madagasikara engany fa hitodika ty mason'ny olona zao fa engany ho isika mba misy andray ohatra taky Macky Sall en Sénégal engany anko mba tahaka ny zavatra nataony Joseph Kabila tany RDC zay filoha nandimby any Félix Tshisekedi rehefa mafy ny tosika rehefa nandeha ny andevitra samihafa na de tena nanana ny fahefana mafy be ary Joseph Kabila zanaky Laurent Désiré Kabila de zao tsy maintsy nametra-pialana izy tsy maintsy ny CD izy zay marimarina kokoa eny ara tsy andray anjara ny fifidianana de ny lama nge le RDC riny mafy be nge le combat ny Zaïre teo aloha hoe tamin'ny andro Mobutu Sese Seko sy Etienne Tshisekedi mpanohatra any Mobutu fa mbola teneniko foana nanana fahefano Mobutu no miaramila ny vola ny orinasa ny olona fa olona 7 nandevina Mobutu Sese Seko ary tsy tonga tany tanàna ny razana olona 7 nandevina azy ny elan'ny olona rehetrarehetra Mobutu ratsy fefara satria ny hevitra azo be mokondoha ara-politika sy mainkajy rehetrarehetra nanao ny fanerena hatramin'izay resaka circonscription rehetrarehetra sy ny administration rehetrarehetra satria hoe za zao ny tompo ny fahefana tamin'izany fotoanany zany Léopard tsy nakaiza ianao hoe olona 7 ary potika ny fananany rehetrarehetra nanerana taty Afrika nisy tamin'ny Maroc nisy tany Egypte sy ny faritra rehetra nanodidina azy ka fahendrena ny fomba fanaovana politika fa tsy mokondoha de zay ny tadiavina ho any rehetra hoe eny ara misy limite ho ale fahefana de zay limite ny fahefana zay zany mba mpianatra lesona ho any rehetra zay ny zaraintsika isan'andro san'andro amin'ity fandarany ity hoe hikaroka fifidianana mandeha any amin'ny fitoniana any amin'ny tsy fitany fifidianana mangarahara fifidianana ara-demokratika hoy ny frantsay zay matetitetika fifidianana hoekeny rehetra de zao zavatra ataony ny FFKM zao mikaroko an'izany reny charte de bonne conduite reny misombo mikaroko an'izany ny fifanatona ny mpanao politika rehetra misombo ny ahitana an'izany ny afatra nataon'ny fiombonam-be ny ampanjaka eto Madagasikara afatra atongavana amin'izany de tsy ampatongasaina anareo ve zany tompoko fa mbola mieritreritra nareo fa io zavatra nataonareo io de tsy mbola nisy nanao io teto ambony tany efa nataony Hitler mokondoha io efa natao Mobutu Sese Seko io efa saika nataony Joseph Kabila io efa saika nataony iza le anankiray le nitoloniko teo rina i Dos Santos Angola efa niketrehan'ny Denis Sassou Nguesso io fa tsy tafavoaka natanjaka ne i Ben Ali tany Tunisie natanjaka ne
Hosni Moubarak tany Egypte fa tsisy nanampohany Hosni Moubarak eo ambadiky le bara vy manao ohatr'izao gadra Hosni Moubarak antitra voafa baraka nefa inona ny tsy fahefana teo am-pelantanany Hosni Moubarak ka ianao zany rehefa mba omen'olona varavarambe de ndao zoro ny varavarambe amin'ny fomba fanaovana politika ho amin'ny fomba fanaovana politika rehetra zany fa rehefa tonga am'le hoe tsy varavarakely tsony no lavakivoanao fa lavakombarika de enao vao hitady mail tsisy mail anangezana an'le lavaka eo enao vao hitady fandraka hitady baramina hoe angezangezao ty lavaka ty fa aloha ivoaka TROP TARD trotara ny dikan'izany TROP TARD trotara ka de mbola omen'olona varavarambe rehefa mahatsapa hoe tena tsy tafavoaka ty de aza mihaino ny feoan'ny namana tsony zay mizere carrière politika fa ndeha ianao ny feo miferitreretanao hoe retirety politika ny zereko rangaha de aza manontany aho inona indray ny anton'izany sy ny dikan'izany hoe inona ny différence ny retirety politika sy ny carrière politika raha faniry aza anontaniana ny olona maka retirety politika rapida be tsy adalany any amin'ny orinasa manao retraite anticipé rina inona moa le tam'le DVA iny démission volontaire des agents le tam'le privatisation manatona pazery tsarotsika tsara pazery pa tamin'ny privatisation nga fienena ry sara moa no raha sy diso any lehibe any tam'izany mialatsy ny tompoko manonona ny anaranao andriamatosolo mamboaka de mpiasa ny solima mpiasa ny banque sy ny sisa de nasaina nanao DVA avokoa démission volontaire des agents tsy olohan'izany eny anivon'ny tafika kosa ny rehetrarehetra misy an'izany hoe retraite anticipé retraite d'office sy ny sisa zany ndana mandeha aloha de rehefa aveo anao afaka miteny tsotra ianao satria mivoaka tamin'ny varavarambe ianao de afaka mba milaza ianao hoe zao ny situation ny ainana tamin'izany fotoanan'izany satria zao te hafan'ny olona ianao fa aza miandro tsongisina amin'ny bulldozer na amin'ny lapel na amin'ny veleuse fa manahirany reny za zany tsy te herika ny ohatry ny tantara ny Radovany Karadjik zany ko mbola izy ko saina mihitsy ny olona hijery tantara atsika nge zavatra tantaraiste zalale namako zay ianao ohatry ny tantaraiste be kinarany teny rangaty ity teneniny zany de ohatry ny mahay tantara ko mamaky bokyko tsika nge mibiazina tamin'ny boky fa tsika nge tsy génération Facebook karokely ny tantarany Radovany Karadjik hita ihany Radovany iny tsaraivana daholo ny ADN ty le rangaha le tena filopenena tena ny combat be tamin'ny fotoan'andro le nitsoka hita ihany ianao ny farany identifié foana ny ianao naiza ho ale zany ohatra ny metsika zany ohatra ny fomba fanaovana politika zany mahafinaritra zany adevitra zany reny fa zao raharam-pirenena mitoy foana voaray faly raharam-pirenena mitoy foana fa mara raha-pirenena mitoy azy zay rina de zao mitaraina foana ny olona raha meno ny vidéo zay nalefa ny aspera teo tsika de reny le fototra any ambanivohatra le olona mendrandra ny fiverenany filoha re olona zay milahatra mividy boky aty amin'ny MBS de tena mahavarina mbola ho alefatsika moa le vidéo rangaha be fito amin'ny fitopolo taona izy somary efa tsy de salama de kokoa ny dadato Charles zany avy any ambany lalana Itosy boky anankiray no nandehanany taty efa somary mitovitovy fandeha amin'ny Ali Bongo izy fa tady boky anaka tady boky ny dada de misy tokoa ny boky fa tena miresaka aminy ianao mila rotsad-dranomaso hoe ahoana no avin'ity fireneny ty no avin'ity fireneny ty no avina rotaranaka tsy nahavita tsony zahay efa reraka zay marefo zahay fa zao inona sisa ny azonay atao ifidy sy tompoko
de ataonao iny ty boky ty zany mpapasara omiako any zanako ty ho vakiny hoe zao no ohatra ngezabe ahafahana mivoaka zany fahantrana zany nentin'ilay Andriamatoa Marikaravalmanana tsy afaka mampiana-janaka fa za marary sy ny sisa fa zao mba hiampitany am'le zanako ty boky ty de ty zao photocopie-na zao ty de ty zao zarazarain'le zanako maro menadao misy zava-dehibe zany rina karoan'ny olona ao anatin'ny fahombiazan'ny hafa ary misy mieritreritra foana hoe ahoana ara ny hivoahany ty firenena malagasy ty ao anatin'izao olana sy fantrana lala zao de mitaraina ny olona amin'ny endriny maro de ty taraina alefatsika ty zao taraina ny namana avy any Sambava efa nambarantsika teo fa fiainan'ny olona any amin'ny faritra Avaratry Nosy, faritra Analanjoro, faritra Tsinanana, faritra Tsimantsinanana, eny misy ilany amin'ny faritra Atsimo Nosy aza ny resaka lavany de mba hoenotsika fitaraina ny olona amin'ty resaka lavany ity hoe ahoana tokoa ara ny fomba fijerin'izy ireo fa manina ny olona no resy lahatra anapaka ny tady amin'ty fitondram-panjakana ity zany hoe rehefa dinianao zany izy de zao sasany tany amin'ny resaka lavany voadona sasany tena ny resaka fambolena voadona satria tsy mahavidy zezika intsony sasany resaka tany satria lasa mpanambolona ny tanina na lasa mifanjakana ny tany tonga de nitrongisina trotro zao ohatra nanaovana autoroute na hoe saiko totofana na vidiny mpanambolona ny vidy mora de tsy afaka manohitra ny sasany manana olana amin'ny resaka tsy fandripahalemana tsy afaka mamboly intsony ny sasany nananasa fa very asa no ny antony maro samihafa de reny karazana olana rehetrarehetra eny no miseho am'izao fotoana zao de maka famitinana conclusion rehetra ny aminy hoe ay tsy marina le tenin'ny sasany nanadroadra reo politika ny aminy hoe zany politika zany tsy nanakanina fa aza mivadika ataony zany fa tena ny politika no mampiaina n'le malagasy isa-tokantrano ka raha diso safidy ianao zany amin'ny fifidianana satria zany natao hoe politika de fahampitehana tsy hitanonao no lovain'ny taranakao ary babenao de lasa mitarika zavatra fa le olona satria tsy mahavita manohatra ntsony amin'le fahantrana de inona rina ny loza amin'izy lasa mamony tena mafy be nge zany tranga tetsy anosy zato zany reny fangaro be le olana rat sosialin'le rempianakaviana amin'ny tsy fanananasa fanagejany ny vadiny nresaka fiarahamonina nresaka tsy fananam-bola de inona ny nataony nentin'le zazavavy 3 taona de lasa namony tena natsofiny tao anaty tsikafina le zaza de iny koa izy nde hitsofoko anaty tsikafina iletika iaraka amin'ny zanany ao heureusement hita ny fokon'olona fa firifiry moa ny hitatsika isan'andro amin'ny tambajotra sosialy manantona ny tenany amin'ny tady mamony tena de manoratra tsy vitakitsony ny fiainana azo menatsiny sisisa tsy vaolana zany ary tsy appricientsika anjany malagasy efa nytenitsika teto hoe mendrika ho an'ny Madagasikara rangaha ny goka maminy ty Madagasikara tya fa tsy ny contraire an'izany mba alohan'ny alan'ny olona tsirairay eto de mba tsy manana an'le rainje iny ny atao hoe rainje tsy ino fotsiny fa aloha izy mba manana tany mba ketsana valivavy rombe folo vavy da zao tsy hain'le olona zao zany raha miteny an'izany tsika ohatry ny ahoana moa mandrefy an'izany ketsana valivavy sy rombe folo vavy zany fa aloha mba hanana an'izany le malagasy zany fomba famaritana taloha fandrefesana aloha izy mba hinana an'le vokatry ny tany amin'ny arenany any vahoaka io ny ambanin'ny tany any vahoaka any fanjakana zany ny ambon'ny tany an'le olona nanajary sy ny vidy azy aloha izy mba hiaina finaritra amin'le paradisa kely eto Madagasikara alohan'le afatesan'le vahoaka malagasy fa tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe hinapako araka amin'ny alika sy ny voalavo sy ny saka zany tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe maty tsy nitsabona zany satria tsy mahavidy fanafody tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy zany eny tambotsitra eny am-pandehanana satria nona tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy zany mamony tena zany tsy atonona tsika zany
mbola ampy iainantsika ty Madagasikara ty. Zany no fanondrentsika mpitondra ho avy eo. Ary zay tenentsika tena mila mametraka fanjakana ray aman-drenitsika. Ny atao hoe fanjakana ray aman-dreny de mahafantatra zay mahasony zanany, mahafantatra zay mendrika sy atonina ho an'ny zanany, fa tsy mandeha mampaty, tsy mahalala akory ny fahorian'ny zanany. Fa raha mba mijoro ara de amina kajikajy politika sy amina lafin-javatra fitsia. De mila miaritra zany tsika fefa kely sisy io. Mila miara-mirono tsika araky ny tenin'ny Rina fefa kely sisy io. Atsangany daholo hoa ny sehatra rehetra ifampiresahana isaky ny vakiparitra quartier ny dikan'izany, isaky ny fokotany, isaky ny commune. Ataovy ny fifampiresahana mahafinaritra na eno fokotany kely ray iny, izay nge raha faniry ka isakarive de mitangorona eo amin'ny eny kokoa anazy Ramatoa Linina, fantatry ry zareo zay Ramatoa zay. Linina io zany le manana épicerie sady mivarotra kafe sy mofo, no misy bara kely, no misy kankely ery kely eo amin'ny Linina. Linina zany olona malagasy izy, rem-pianakaviana fa le mitady vola. Ohatran'le magasin M taloha manko reny reny. Ao daholo zay tadiavinao taloha rehefa hoe magasin M. De Linina zany ohatr'izay. De rehefa tonga ny amin'ny 5 sasany arivo iny, tsisy jiro any ambanivohitra, de manodidina ny Linina daholo zany rehetrarehetra mba mitafatafa. Fa maharaka ny vaovao amin'ny firenena. Meny fandaharana, eo no mitafatafa, manao gozomela kely, de rehefa anana kely mikosoma kely eo de mivoaka ny hevitra samy hafa, de eo no mbola midilitra kely amin'ny kafe, de eo no mbola mandrapaka kely amin'ny paraky sinsisa. Eo zany ny fivorian-kely, ny fokon'olona tsy ara-dalàna. Fa zao ifamorivoriny vaovao. Misy olona 20-30 miresaka eo. De eo daholo ny vaovao mandeha momba mibaria. Vaovao naturalisation efa nandeha tao efa nandeha tao. Araka tsara mihitsy tsy. Mantany de firy am'le olona bainina no makasitraka an'le ramose kely. Tsisy. Anay nga de taonareo adala, tsy adala nay mba mahalala ny zava-misy. Mba tongava moa atenao de mba makasary eo de mba mijery eo. De kokoa nareo amin'ny Linina no mitangorongorona mifampiresaka io zany rehefa amin'ny ariva. Ay misy ohatran'izany marobe. Ataovy ny fifampiresahana. Arovo Madagasikara fa atsika ty. Tahaka n'izao ijoroany zao namana avy any Sambavy zao miresaka ny zava-misy. Alefa azavaly. Sambava, Christophe. Zay efa okany Sambava. Fa indrindra zay agnatin'ny fatrisava agny. Raha tagnatin'ny zao fitondragna zao natsapa ho diso fanantenagna zay satria ny antony taminay tagny nanaovagna propaganda nagnambaragna tamin'izay fotoagna zay fa vidin'ny lavaninandre fidinandre za koa lanake ampakary 3 avoeny ny vidin'ny lavanina. Tamin'izay moa raha narigny zay olo jiaby faly aby satria mba iegna amin'ny fiainagna tsaratsara satria mba ho bebe ny vola miditra agnatin'ny tokantragno. Zava-misy anefa ny fanohitra amin'izay nandroro ny vidin'ny lavany amin'ny andake io 2,000, 3,000 tsy misy mpivanga lavany manda. Malahelo zay ary tegna mampalahelo raha zay. Fidiram-bolan'olo amin'ny fatrinay agny iafa io lavany io. Anefa izy ndraiky edy nipotehy na raty. Raha atao akory loatra moa zay amin'ny fatrisava. Andevonegna amin'ny andra ke tsy afeny fô maro ny olo tsy afaka mpianatra zanaka noho ny antony magnino lavany mba fidiram-bola izay gn'andeha vangagna raha ianaran-janaka izay gn'ampidirigna zaza mianatra amin'ny ekôly ary korahiny koa fa memempogna ny fampidirigna zaza mianatra anefa mbola mifanohitra amin'izay koa ny raha misy 3 amin'ny andra ke lafo. Andre donc izy ka magnaraka Facebook agny mahita fa misy 600 000 droit mampanahiragna raha karaha zegny. Zegny raha iagnanay vahoaka agny. Ke magnologna raha jiaby zegny eto za mivola amin'ny mahazaniky sava za diso fagnantenagna zay amin'ny raha nataon'ity fitondragna ty
ary fahitainay raha ataony fitondragna ty andeha monjo zahay vahoaka tsy tia zahay vahoaka any amin'ny fatry sava fa andeha monjo zahay any amin'ny fatry sava zay amin'ny andraky efa tsy agnambozogno rano fô agnaty horo ke mitodiky zahay ary mivolagna amin'olo jiaby raha iagnany amin'ny fatry sava ko za mino fô iagnantsika jiaby eto Madagasikara mangala onondraha ike oka zay vandivandy lava zay natao tamitsika tagnatin'ny 5 taogno 4 taogno zay ohatriky zay basy zay ho zare valatrao fô reraka zay raha ny vahoaka ny fatry sava indrindra amin'ny district misy zay akao efa tapa-kevitra amin'ny andraky efa mahazo ono izovy ny olo apetraka hitondra firenena satria izy le volagny tegna raha iagnany akao manahiragna be raha iagnany vahoaka malagasy amin'ny fatry misy zay eo zay ake tonga saigny ary zegny nahatonga taminay atao nivolagna fa mimpodiana anao dada nagnafitry dada zay mba impody ake satria tamin'ny androny zanakanay mianatra tsy sahira lalagna taminay vamboatra eny vidiny lavani tamin'izay taty afara somary nisy rabekingely fô zahay managna fahefa mividy afaka amin'ny vanga mavidy fiainanay tsara fô am'izao tsisy raha zay amvoaka amin'ny fatry sava indrindra sambava zay fa mazava safidinay fô ny daty mpifidianana zegny ny raha ambesanay za manokana tsy miombokevitra am'izay satria ny antony ividiny lavany io fivangana resaka lavany io miankina amina tolotro sy tinady zay ary vidiny lavany andafy eny tsy tsara amin'ny prix tokony afana mivelogno vidiny zo andafy fô magnino izy amin'ny andraky atao magnano izy ay zegny mampieritreritra karaha mivolagna magnotany anao hoe libéralisation mahatonga azy tsy libéralisation mahatonga vidiny lavany tsy manjary fa famotegna zay avy any sambava iny ary nyresaka vanilla no ndresahante hoe potika mihitsy zany le tontolo mpiarina raha ny vanilla no resahana rehefa potika le tontolo mpiarina dia misy fiatraikany amin'ny fiainana lasa tsy mianatra le zaza lasa tsy afaka mitsapitena intsony zay ny an'ny hoe mpisehatra amin'ny vanilla fa misy koa ny hafa ny amin'ny hoe any amin'ny resaka jonray any amorontsiraka ihany resahany io zany no hoe fitadiavam-bola eo amin'le fiarina isanandro le joro le mandeha lakana io dia iny no hoe entina melomana vady aman-janaka fa miotsaka hatrany ilay fari-piainan'ilay malagasy tsy amorontsiraka tsy atia voatany tsy atanàn-dehibe tsy any ambanivohitra fa dia potika ny asam-piarina fa ao anatin' zany rehetrarehetra zany dia misy ny mahazo tombontsoa ka io zany nlay hoe mila misokatra ny mason'ny malagasy miainga amin'ny any amin'ny resaka tany zay no mahatonga an'io ady tany tsy isy farany io ady tany atsy satria tsy voafe itsony mihitsy ilay raharaha zany amin'izao fotoana izao fa manjaka loatra ilay fisehosehony ivelany sy lay fitiavam-pahefana tena diso tafahoatra dia lasa ilay vahoaka zany no tena hoe mizaka ny azo fijaliana ilay malagasy amin'izao fotoana zao tsy maintsy tenenina zany satria maninona mila malagasy tena mahafatajavatra sy mandinika tsara miatrika ny fifidianana satria ty alohan'ny fifidianana fa zay aloha mahita fa tena efa misokatra amin'ny mason'ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy te hiteny zavatra betsaka zay fa be dehibe ny azo anamarinana an'izany zao anefa mitombona foana tsika mantsy zao hoe miresaka FFKM satria misokatra nio zany zao le fiombe nasionaly karakarainy ny FFKM ry Andorany Fotsery zany an'ity resaka fifidianany ity dia mbola tombona trany ary marina ary tsy azo hoe ovaovaina fa zay ny marina ny
tenin'ny pastera teny Tsonjobe le toritenina laza be hoe ny alabato dia fidindafo ny alabato ka zany no tena elana tsika io mantsy zany mbola mialanenina tsika io mialanenina fa tsy teto Madagasikara ihany fa zay firenena miakamarony zay firenena nisy hoe filoham-pirenena zany nivoaka hoe nahazo toerana tamin'ny alabato, tamin'ny resaka tsindry azolena, tamin'ny resaka tsy fahamarinana de tsy maro toerana ary tena hoe ratsy fefara. Ohatra hoe taty Afrika de misy koa tsy taty Afrika nde tsika mba hanonona kely mba hamperitreritra tsika mianakafy nareo mantsy miteny ko hoe tena ahafantarana zavatra be tsika miaina ao anatin'ny raharaham-pirenena tsy maintsy mahafantatra ny resaka hoe tontolo ny fitantanana firenena fefa be de be tompoko ny zavatra ansanga nefa naseho an'Andriamanitra zany nisy ny teto Madagasikara fa nisy ny tany ivelany reny le hoe andraisana lesona fa misy ny tsy mety mandray lesona mihitsy reto misy vitsivitsy amaraparanantsika ny fandarana mba hisaitsaina antsika tsara zany mafy be daholo reto olona teneniny reto tena mafy fa aizany ny hafarany tompo ny fahefana fa taizany ny hafarany fa nisy ny tonono namana faniry teo fatatsika moa zany antsoina hoe Idi Amin Dada zany Uganda zany fa zany ny tena hoe tompo ny fahefana zay manelingelina tonga de kapainy vita mafy be zany Idi Amin Dada zany fa taizany ny hafarany nandositra ny firenena ary tsy tafaverina intsony. Jean Bedel Bokassa tao Centrafrika mafy zany sergent netim-boany fa vokatra ny fahitana tsirony tamin'le fahefana tena nandratena ho lasa emperora de tena hoe ataotra n'ireny Napoléon reny mihitsy ny cérémonie tamin'ny nametrahana azy emperora nametrahana an'le satroka ao amiko le film tam'izay tena izy fa tsy hoe tantara fa tena izy mafy be tao ihany ko zany hoe Mobutu Sese Seko zany taty Afrika tany Zaira tany mafy be taty Afrika zany Sékou Touré zany tompo ny fahefana zany mafy be ihany ko zany Charles Taylor zany tany Liberia korotana nandritra ny taona maro. Charles Taylor, Samuel Doe zany Samuel Doe zany izy daholo Samuel Doe ratsy fefara niala ny sofiny niesorina manko niesorina ny sofiny de natosika tamin'ny borety Samuel Doe 1994 de sationan'ireny taty Afrika mbola afaka mitantaratsika ka mbola afaka mitantara vobaka be tsika eto ane tsy zavatra mandendeha ho azy na hoe zavatra tenitenena fa zavatra nisy zany mba tonga sainatsika zany amin'ity vokatra ity fitiavana fahefana diso tafahory ity io amina fiainana andavanandro koa fa misy zany eny manana fahefana tsy de makaiza any amin'ny fiarahamonina any va ay ataony mahita mihitsy ny manodidina de ndray ary tsika hialany Afrika tompo ny fahefana tany Romania zany zany Ceausescu zany izy sy mivadiny Ceausescu mivady fa ny nefarany Opoto ntifirina vadika ny tantara satria mieritreritra hoe eo mandrakizay Dori Amen de manana an'ilay fahefana zany Ferdinand Marcos zany tany Filipina ihany ko dia hoe tompony jadona tompony fahefana tompony retraretra rehefa manelingelina tonga de petahany any ianao de tsy tany zao ny zanany miezaka manarina ny zavatosa nataon'ny ray aman-dreniny zany sationa ny fotsiny reo fa ty Afrika ihany mbola misy firenena ihany ko ny mpitondra ao aminy 70 taona mahery eo amin'ny fitondrana zany Paul Biya zany any Cameroun fa mbola eo ihany efa nananika ny 70 taona le olona fa mbola eo ihany saingy zao raha ohatra mo ka tena hoe misy fiovam-piainana misy fahatsarana ilay fiainam-bahoaka ao amin'le firenena tsy olana mihitsy na eo ary mandrakizay Dori Amen
tsy olana raha misy fahatsarana le fiainam-bahoaka fa raha ohatra kosa memiletika nefa ianao a tena mandeha amina fiara tsara tare ny fiainanao hitan'ny olona hoe mety be sy ny sisa de zay a lay a manahirana ka ny tenenana zany de zao mba tena hoe ivelarany fomba fijery ho avy ny fifidianana tiatsika zany zao ty amin'ny fikarakarana de mila mailo zany satria tsy tehanana zany tsy tehanany ratsy isika mianaka ary le fotoana tsy azo tazomina mandeha zao tapitra ny volana aogositra de inona ny eo aogositra de vita ny aogositra de inona septambra de vita ny septambra de oktobra de zao de mafidira ny mpianatra hoe makatsa makare de atsy ny fifidianana efa manangasanga ndahoarina manafaniry amaraparantsika marina tanteraka mihitsy zay resan'reny zay fa nitsika manko le afatra tiatsika apitaina de zao hoe ny fahefana tompoko mandalo ka na inona zany hanerenao am'le fahefana itoetra mandrakariva aminao sy ampiasanao am'izay rehetra satria ianao manana an'le fahefana de tsy mitentsony zany rehefa tonga am'le hoe fetra limity zay zavatra tiatsika resahana io ka na teampiseho ka na teampiseho azy ianao hoe iza ty ane tompoko ka malagasy iza ty ane tompoko ka tsisy afaka manafoana malagasy ana na ny raha mikorina tao anatiko sinsisy eny fa ny lalàna de lalàna ihany raha ohatra ianao ka ianao no manao fanambarana eo anatrea amin'ny fanjakana frantsay ny aminy hoe laviko ary averiko ny taratasy na azoko fizakanjom-pirenena frantsay fa hitoetra hijanona ho fizakanjo malagasy irery ihany zavatra mbola afo zany rina de vita eo koa ny fanambarana mifanaraka an'izay satria ny lalàna no ifampitondrana amina firenena republikana na tsy republikana raha fa amina firenena zay heverina fa manana fifampitondrana eo amin'ny mpitondra sy mivahoaka na hoe mimpanjaka sy mivahoaka de mifanaja talohany tsisy lalana ny soratany talohany 5 code des 305 article tsy mbola nisy talohany io tsy mbola nisy lalàna fa zao mahatoky ny mpanjaka ny vahoaka ary mahatoky ny vahoaka ny mpanjaka fo ny fanjakana teny zany hoe mbola tsisy soratra zao ry ambany lanitra zao nataotsika masina ianao ry mpanjaka zay no atao zany de zay no atao zany fa rehefa nisy ny lalàna voasoratra tateoria ny fampifezana de zay ny antony natonga le hoe tsisy ambon'ny lalàna fa ambany lalàna daholo ka ianao zany na anao musée azy ianao anatina tranom-panjakana zay tokony mbola isy olona hipetraka am'ireny tranom-panjakana reny na ataonao doiny daholo zao rehetra fisehoana rehetrarehetra zao te ampisehoanao fa malagasy ny lalàna ihany no manafoana hoe tsy frantsay ianao fa hatreto anao tompoko frantsay ka na asianao musée retsy Antsirabe na asianao musée retsy Besarety satria lehibe teny koa ianao na mety asianao musée eny Ambatobe na amina toerana hafa na inona zavatra mety forezan'ny adevitra rehetrarehetra ny lalàna ihany ny afaka manafoana an'le izy sy mamerina ny fizakanjoanao malagasy fa hatreto ny lalàna tsy mbola voavony ny lalàna 2 za tena gaga rina ozy izy le solomavoaka vo mivoaka ty raha ty raha lalàna efa ela tsy niatra ny hoe dikan'izany tsy natao ay le solomavoaka nametra-pialana tsy eo anatin'le vondrona tateorina iny koa loha manahagagay moratoire des études par diplomatie affiliation iny koa le misy nuance ve le solomavoaka tateorina nametra-pialana dry lozany ny avany ranamana ka zao le izy tsy ny fananganana musée tsy ero tompoko
tsy ny firesahany etseroa amin'ny alalan'reto olona na hampiasa karazana raha aman-dreny ara-drazana sy ny sisa ianao anamarinina mahamalagasy ianao tsy na ilaza ianao fa ny raha atao anatiko eny raha ho amin'ny tovidolo mena tsisa raha orange io sauf ka hoe maloto be le raha mbola hafa koa raha ny loto ny rina raha maloto ohatry ny ranombala zay fa menamena mitovy daholy fa ny lalàna no ifampivezana ka zao rehefa ny lalàna no miteny hoe frantsay ianao satria nakazoam-pirenena frantsay ianao teo amin'ny ianao efa ampy-taona efa polo-taona be zao ary ianao nakazy ary naka izany an-tsitrapo de nanary ny zoam-pirenena malagasy ianao satria naka zoam-pirenena vahiny vakitsika teto ny étude comparative ny lalàna amty resaka code de nationalité ty riny nentsika tetiny Mali, nentsika tetiny Sénégal, nentsika tetiny Cameroun, nentsika tetiny Comore, nentsika tetiny ny Benin, izany tsy nentsika teto. Io daholy article 42 izy amin'ny code de nationalité malagasy. Fa neny sasany article 18, article 26, article 33 samy manana ny azy fa mitovy ny fomba fanoratana azy. Mitovy le père la nationalité malagasy. Manahirina ihany moa le malagasy. De mitohy. Le malagasy majeur izy acquiert. Qui acquiert volontairement la nationalité étrangère izy zay raha sy diso. Mitovy fanoratsoratra fa ny sasany fotsiny samy hafa le firenena amresaka azy ao ny Sénégal, ao Mali, ao Benin. Fa mitovy fanoratra l'izy. Dikan'izay zany lalàna ifampitondrana io. Misy ka be da be mitovy amin'io. Fa tsy itovizana filoham-pirenena le olona. De hafa le pays d'origine. Zay le efa nentintsika teto. Raha naka ohatra izy tsy faka ohatra mihitsiny. Resaka Barack Obama na resaka Nelson Mandela. Nelson Mandela de tsotra afrikanina tatsimo. Barack Obama de tsotra amerikanina. Nicolas Sarkozy tsotra frantsay. Tsy hongrois izy fa frantsay. Fa rehefa naseho antsika teto ny lera misekely malagasy frantsay ozy izy zareo. Fa ny lalàna no miresaka ho an'ny eto Madagasikara de frantsay izy. Fa tsy miresaka double nationalité. Ka nano musée azy ianao zany. Mba te ilaza ianao fa za ty tompoko de frantsay malagasy azafady indrindra. Fa mazava ny ambarany lalàna. De fampiarana an'io lalàna io zany ny ataon'ny heriveli-pirenena rehetra sy angatahany heriveli-pirenena rehetra am'izao fotoana zao sy ny malagasy. Ahoana ny mise en œuvre an'io lalàna io ka ampiarana ny Andriamatoa any Rajoelina. Fa efa nanary ny zoam-pirenena malagasy izy. Frantsay izy, dikan'izay tsy hoentin'ny frantsay le Madagasikara. Tsy hoentin'le olona satria frantsay moa ndraisiny de frantsay voresantsika fa tsy hoentin'ny vahiny vazaha le Madagasikara. Mazava be zay. Zay manana hira-pirenena la Marseillaise. Mazava be zay. Manana teny fanefa. Misy zavatra manahira zany eo amin'ny fomba fifampitondran'ny firenena maha-republikanina n'le firenena. Ny fomba fikajina ny zava-miafy n'le firenena sy ny sisa. Fa maranantsika azy. Tantsira be ihany rena. Tsika voamaly moa ny resaka an'le hoe asa marika, tarehy marika, calcul rapide, calcul mental sy ny sisa. De ataotsika desera kely fotsiny ty raha ity. Mantenenina hoe ataovy tsara le kajy akandrina rehefa miresaka imasom-bahoaka. De ohatrohatr'izao indray zany zavatra nitranga tany Antsirabe tany omaly. Alefaso amin'ny bokla kely fa raha mety mba hoen'ny olona le izy. Dahoara. Son Excellence, Monsieur Rajoelina, Président de la République de Madagascar, chef suprême des forces armées, Monsieur le général de corps d'armée, Joshua Kutwardzon, la ministre de la Défense nationale, Monsieur le général de brigade Demosthène Pikulas, commandant de l'Académie militaire, ont inauguré la réhabilitation du parcours de combattants de l'école le 28 août 2023, réalisation confiée par la promotion TIFA,
36e promotion directe de l'Académie militaire à l'occasion de 110e anniversaire 2012-2022. Il y a une 34e promotion pour le Lénard, une 34e, nous avons une 36e, 2 ans après, en 2012. Mandeny fotoana efa folo taona latsaka sady zany zay efa rakimbe folo taona eny raha ohatra nge manao kajy satria izy moa zany rehefa namaky an'le tableau ny makavaky iny de 34e promotion tona ny anarany tamin'ny 2014 de ozy ngarainy amin'ny hoe folo taona latsaka zay tsika zao 2014 de le teo akaiky moa zany nanarina an'izy raiky ambe folo taona lasa zany hoe tsy olana amin'ny fanadinoana tsony zany le izy fa raha reny miverimberina matetitetika mba manahirana ihany le izy zay zany mba de serakelitsika hoe aloha tsy miresaka tsony tarehy marika rehefa masomahoaka satria tsy voafehy le izy zany raha 2012-2023 zany rina ngamba mety sarotra be manao calcul an'izany fa mba eo akaikikaiky ankizy any amikarabola mety mahay am'izany classe de 11e daora riny zay no namarana ny fandarantsika miara-manonja teto amin'ny MBS ny radio Mada isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany ary dia samy ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko